law. The law makes nothing perfect. But what makes perfect? Christ! Afatra Turin paminany William MARRION BRANHAM mitondra lohateny hoe Hebreo toko fafito laharana faharoa ny alahady faharoa amin'ny 20 septambra 1750 tao amin'ny BRANHAM tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. I'll lay my hands upon the blessed head of the Lord Jesus and say, Lord, I'm no good. Iveriko aloha fa manana zazamina kely sika eto vao nambarany Toko teo ilay rahalahako amin'ny nofo zay te mba hatolotra ary eny raha iny amin'ireo renireo ny zazakely zay tiany hatolotra ho an'ny tompo dia hafalanay ny anasa azy ireo ho tonga amin'izao fotoana izao hitondra an'ireo zanany madinika ety eny maro ny olona izy ireo ny fiantsony azy dia hoe atao batisa izy ireo izany nataon'ny fiangonana metodista ataoko fa toy izany koa ny nazariana tsy azoko antoka tsy ataoko fa izay no nampisaraka azy ireo dia ny batisan-jaza ny nazariana sy ny metodista malalaka na izany na tsy izany nefa manao an'io sasany amin'izy ireo na koa zavatra fa ny sasany manisy rano kely eo aminy ny sasany mamafy rano eo aminy ary fa isika kosa niezaka hatrany nitoetra anakaiky ny baiboly araka izay farafahalalantsika eny tsy misy soratra masina ao baiboly zay nahitana zazakely namafazandrano na koa misy soratra masina ao baiboly zay nahitana olona namafazandrano sy zavatra ara-tsoratra masina zany baiko avy amin'ny fiangonana katolika io nefa izy ireo dia nitondra zazakely madinika teo amin'ny jesosy izy ireo ary zahay no misolo tena azy ilay zavatra nataony ihany no tianay atao nametraka ny tanany teo amin'izy ireo izy ary nitsidrano azy ireo ka nanao hoe avelao ny zaza anatona ary aza rarano fa nito azy ny fanjakany lanitra ary manohy manao araka izany sika eto amin'ny tabernacle raha miezaka ny hanohy eo amin'ilay tena baiboly araka ny fomba voatokana sy tsara indrindra amin'izay mety ho fantatsika anaovana azy koa ankehitriny raha eo ireny io na zay reny rehetra mananjanaka atolotra raha eo ampitendreny raha nabavitra ery ty an'ilay hoe ampidiro izy ireo eny ety miakatra ety amin'ny altara izy ireo fa ahidiny eny aho sy rahalahy ary anolotra andreo ankizy madinika ho an'ny tompo eny ary lalany vilona misotranao raha nabavitra ery ty tena tsara zany firy aminareo ny tiany ankizy kely raha tsy tia anareo dia misy zavatra tsy ara-dalàna aminareo misy zavatra tsy ara-dalàna eny anio ariva andray ny ambiny zay tsy vita tamin'ireo fivoriana isika ny antony natongavako indray anio ariva matetika amin'ireny andro anaovantsika fivoriana ho fanasitranany reny dia raha andro eo ihany no raisiko satria tena misy fetraikany amin'ny tenako zany tsy fantatrareo mihitsy zany ary eto amintsika zany dia mbola indroa be lavitra noho ny any amin'ny toerakafa rehetra ary ny alatsiny afa nanao zavatra zay tsy ara-dalàna loatra toy nisy tamin'ny maraina fa ny zavatra voalohany nanelgelila dia rehefa tongo bilika ny teny tamiko fa tsy nahita olona ampy izarana karatra fangatambavaka izy tsy afaka nanomeza afa-tsy 24 na 24 teo ary izy dia hoe tsy nisy olona nila karatra fangatambavaka no veriko fa mety tsara ny rehetra koa dia noho io dia tsy neritreretiko mihitsy fa avy eo rehefa nanomboka niantso areo karatra fangatambavaka reo a dia neritreretiko fa isy 10 na 12 na zay isa voalaza teo niantso azy ireo hiakatra tonga teo amin'ny isa anankiray voatonona nefa tsy nisy namaly dia niantso nefa tsy nisy valiny tsy neritreretra ny mihitsy mandra-panay raha ny raha matohotsa ozy ranata BRANHAM alainy birire ny karatreny ara-fangaro arina dia za ray nitsotro zao fotsiny mety any aminy io laharana fahatelo io tsy zany ve ao am-posy ny laharana fahatelo eny mazana no zarainy avokoa ny 10 rehefa entiny eo natreany olo zany dia afangaro ariny fotsiny ny olona rehetra ary tsy misy manao hoe omeo any laharana voalohany na mety tsy manomboka amin'ny laharana voalohany sika mety manomboka amin'ny faha 10 tsy fantatra avy eo miverina mety manomboka amin'ny fahavalo dia mitoy ihany mety manomboka amin'ny faha 20 dia mitoy ihany tsy malatsika fa afangarony fotsiny zany ka zarainy amin'ny olona araka izay tadiavin'izy ireo ary tsy neritreretiko tamin'ny maraina fa efa mety tafiantso efatra na 5 amboniny ah nefa tsy ho tafiditra tao izy ireo satria mety lavidavitra tany amin'ny faha 20 tany na faha 30 hitanareo ny tompo anefa avy eo no nandahatra an'io saingy tsy dia nisy fanerena be loatra tamin'io toy izay misy rehefa miala lavitra eto tsy hanao toy izany ntsony angamba fa voatsela teto nanontany tompo a raha nomey antsika fivoriana tsara izy fa nampanantena fa tsy hangataka amin'ny ntsony satria zavatra sarotra be io sady mifanohitra amin'ny soratra masina hitanareo arahy ianareo zay no masarotra n'ilay izy amiko satria ny fahalalako an'io dia efa mahatonga ho resy hatramin'ny voalohany hitanareo efa resy hatramin'ny fiandohany io na izany anefa nisy niantso any tolakandro nisy niantso any madamotsy ary voalaza fa nisy olona voantsy tato am-piangonana tamin'ny maraina ny amity lehilahy ray na rarimafy tokoa izay nanatona any Kristy anio taoriny zany hoe lay lehilahy na rarimafy no nanatona any Kristy misy zavatra hafa koa niteny tamiko madamotsy fa niresaka tamin'ny rahavaviny
ny zokony vavy fa tena tao an-trano ny andra iandro iny ary niarany sakafo tamina niarany sakafo ariva taminy tany Kentucky any Andriamanitra tsy to de mahalala fa tsy nahafantatra ny vehivavy io hitanareo marina zany fa ny fahitana de faratapony tsy fantatsika velively ny fomba hitrangana izy ireny na hoe inona no isy miakina amin'Andriamanitra zany de zay mitranga saingina lala teo am-piandrasana azy ireo raha ny andro teo ary indray andro iny rehefa teto io ankizy vavikely io zay no heverina ho nanana fanahy mamantatra ka za tsy hitanareo fa raha omen'Andriamanitra ny olona rehetra io zany de ho tsara saingy raha zay no izy de ho mifanohitra tam'izay nambarany tetsy an-dalambe zany hainareo tsara taona vitsy lasa ary tiatsika ho azo antoka ny famarinana io ka amelan'ny fiangonana Louise eto aity zany ko de niantso Andramatoa Schneider nabavy Schneider eto izy somary tsy mandre tsara ny sofiny ary nambaran'ilay ramatoa kely moramora zany hoe aretin'ny vanitaonana ny mahazo anao na artrite zavatra toy zany nefa efa fantatra fa ny valany no tapaka ko de aveo navoaka ny fanahy masina teo zany tamin'io marain'io hitanareo koa inona zany fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra io zay miasa amin'ny mahafaratampony azy fa inona ny tena mahasarotra an'io eto amin'ity tanàna ity raha ny marina azo ny fahasahilanana foana rehefa mivavaka ny marareto na zao no lazaiko amin'ny vahoaka zao eny efa nanasitrana anao ny tompo efa nisotrany Jesosy ianao fony izy mato anao 700 fotoana lasa zay efa sitrana teo ianao koa raha amin'Andriamanitra ihany raha amin'ny Kristy ihany de efa sitrana ianao 700 fotoana lasa zay efa tapitra ny aretinao nefa mitaky ny finoanao atanteraka zany aveo afaka andeha eny olona io nefa tsy salama aveo de tonga eo lay olona manao hoe rahalabo ranamba no niteny tamiko fa salama hitanareo ambarako anareo zay voalazan'Andriamanitra eny rehefa voatonona mivantana amin'ny olona iray zany mivantana de zao lazainy tompo io ny amin'ny zavatra iray zay efa hitranga zany no anaprofo avy hatrany aminareo eo fefa azo antoka ny fahasitrananareo ny finoanareo nanisy tompo-kasian'io hitanareo anareo ny teny fikasana tsy teniko zany tenin'Andriamanitra io hoe efa sitrany anareo hitanareo fa inareo fotsiny no nahoana tsy vitako tsotro zao ny apiditra an'io amin'ny olona eto Jeffersonville tsy vitako ny anao zay hitrangana io fantatro zany hiezaka nazavanyio araka izay mety ho vitako nefa de tsy hitranga tsotro zao zany izay fotsiny lazaiko indro voatsely zay nisy tranona leako teo amin'ny lehilahy ray ary efa ho faty raha lehilahy de niantso azy ireo avy mivavavo azy nilaza ny dokotera fa tsy ho velona mandra-pamaraina izy niditra ary olona tovolahy tamiko ramose BRANHAM tsy teo faty eny azo antoka fa tsy teo faty raha lehilahy nanana fianakaviana sy zanaka roa teo izy eny nidina teo hoy eny zao iza dokotera anao nambarany hoy eny ny dokotera mety nilaza fa ho faty anao hoe ho faty anao nefa mbola tsy nilaza Andriamanitra treto fa ho faty anao hoy eny raha araka ny baiboly efa sitrany anao satria maty ho fanasitranana anao Jesosy hoy ze inonao ve fa ho salama hoy tena inoko zany eny raha nandeha nivavaka ho an'ny lehilahy ray ka tsy nampiasa zany karazana finono zany de nino azy ka raha hoe tsy zay raha nilaza dokotera fa ho faty anao de ho faty efa tsy misy azo atao tsony eny ho karazan'olona ahoana loatra zany tonga hivavaka ho an'ny marary zany tsy tiako ao an-tranoko zany lehilahy zany hoe hivavaka ho tiako raha misy olona zay na de tsy hitany azy zany na tsy zay de andray ny finono izy ka hijory amin'ny fampanantenana marina zany ary hoy izy nakeo zay ary mivavaka hoy ankehitriny mahireza hoy ze midika ave zany fa ho salama hoy azo antoka nilaza tena Andriamanitra fa ho sitrany ianao hitanao raha afaka ino anao azo atao ny rehetra hoy izy eny ary ino zany de nivoaka ary nilaza tamin'ny vadiny an'io efa faty raha lehilahy tsatsy zany eny efa eo izy ary ny apitsin'io maty raha lehilahy na 2 andro taoriny zany de nivoaka ary vehivavy io ary nanomboka nisotro sy nananao foana ary anakiray tamin'ny diako nataoko fa zay amin'ity fiangonana ity nakeo amin'ny raha vehivavy ary nantany azy raha sitrany niverina ary akao am-piangonana indray hoy izy tsy nizaniza tonga teo ny mpitoro teny BRANHAM ary nivavaka ho an'ny vadiko no lazainy fa ho velona izy nefa de maty izy 2 na 3 andro tatio arina hoy izy tsy ino efa ho faty raha vehivavy ankehitriny eny ary nefa nahoana maneo fotsiny zany fa tsy miraraha zay lazainy tena ny olona hitanareo zany mihitsy raha nivavaka ho an'ny olona iray de miteny amin'ireny olona ireny fa ho velona izy inoko fa hivelona izy ireo nefa na izany aza raha tena zao ny lazainy tompo ny teniko nefa tsy inonareo zany de ho faty anareo nahoana zany mihitsy ity no zao no lazainy tompo ary maro amin'izy ireo no mandray an'io nefa maty maro amin'izy ireo no akany amin'ny elo nefa efa nisy zao no lazainy tompo hoe tsy voatery ny akany ianareo tsy zany ve zany mihitsy hitanareo zany no mifototra eo amin'ny finoanareo avokoa zany raha lakolisa everiko fa tsy eto izy an'io maraina saingy raha niaino azy tamin'ny maraina niteny zavatra nahavariana indrindra ny amin'io izy
hitanareo natao zany ozy eny lay finoana ananareo ety hany no ilaina ananareo rehefa mivoaka eto satria lay finoanareo manokana io tsy amin'ny anara-piangonanareo fa ao amin'ny Kristy tsy maintsy ananareo io finoana io tena marina zany mihitsy fa ny fanasitranan'Andriamanitra dia mifototra eo amin'ny finoanareo saingy araka ny tenin'Andriamanitra zao no lazainy tompo dia efa sitrana ny olona rehetra fony maty tao Kalvaria Jesosy izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika ny dikapaka taminy nahasitranana antsika tsy zany ve efa sitrana sika hoy ny baiboly efa sitrana ianareo koa dia aza zany omenatsiny mpitoro ny teny fotsiny andeha lazao amin'Andriamanitra hoe nilaza zavatra diso izy dia teny aminareo eo Andriamanitra ny misy ny fahalemenareo hitanareo koa ny finoanareo zany ho Jesosy raha mino ianao eny rehefa renareo fa nanamafy ny finoanareo ny fanahy masina ka nampiorina tsara an'izany sady nanao hoe zao no lazainy tompo raha pitsy zao amin'ny fotoana toy zao isy zavatra toy zao azonao zavatra toy zao no hitranga ilamina amin'ny fomba toy zao io ary isy zavatra ifanena aminao toy zao eo ho famantaranao anao eo aranareo maso zany asa efa vita eo amin'io fotoana io mihitsy saingy rehefa ny fanasitranan'Andriamanitra ny resahany ilaiko ny mametraka ny fanasitranan'Andriamanitra eo amin'izay fototra zay ihany amin'izay fomba zay amin'ny mahafamonjena ny tsiraray aminareo na inona nataonareo efa voavojy ianareo hatramin'ny nahafatesan'i Jesosy satria maty izy mba hanaisitra ny fahotany zao toy zao saingy tsy asoanareo mihitsy zany mandra-paneky anareo an'izany manokana ary atsapanareo an'izany fa raha ny amin'ny fahotanareo efa voavely zany marina zany izy indro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao toy zao hitanareo izay era izy eny tsarovy zany eny fantatro fa raha ny fampianarana io misoratra masina karazana fiangonana maro sika no eto ary mbetsaka amin'ity bokyny Hebreo ty izay boky tena lalina tokoa voatery ny amela an'izany fotoana foy eto ezaka maro an'andro any ariva ny tapany farany amin'ity toko fahafito ty ary eny misy fanontaniana maro ao an-tsainareo tsy salasalana maro aminareo ny manana fanontaniana ary za ihany koa manana eny amin'ny manaraka raha sitrapony tompo rehefa tonga eto ho any Michigan zao avy ao Michigan ho any Colorado ary avy ao Colorado ho any amorontsiraka andrefana eny rehefa tonga eto raha sitrapony tompo eny tsy malala raha tsy any Chicago amin'ny alahady dia mety verina eto ny alahady arivo zao eny niazona ny pastoratsika tsaketo ampilipitra nandritra ny eniny herinandro sika nandritra ny reto ty boky ety ty hitanareo eny sika tsy zay no tiako atao rahalahy vilona dia rahalahy be fitiavana mora sy mahafinaritra ary azoko antoka fa tia ny rahalahy vilona ty fiangonana ty raha eto ampandalovana eto ampitenenana nisy olona manodidina an'ity fireneny ty meloka tamin'ny anoratany karazana karatra dia ny anesorany any rahalahy vilona amin'ity polipitra ty ilainao io ny andamina zany amiko marina zany eny zany mihitsy eny tika anareo voalaza fa nisy nahakasika ny filakevitry ny diakona ny filakevitry ny diakona dia tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny pastor io tsy tompoko ny fiangonana manontolo no manana ny fahefana rehetra tsy hoe ny filakevitry ny diakona dia polisy eto amin'ity fiangonana ity fotsiny mba hiazona ny lamina sy ny sisy fa raha momba ny fitsipika kosa ny fiangonana manontolo no natao ilazany amin'io ity fiangonana ity dia naorina eo amin'ny mahamasy mandidy ny fiangonana eto atoerana noho izany tsy manakolazaina ny amin'izay fanaisorana an'ity pastor ty na ny fametrahana hafeto zany tompony tany efa nomena ny fiangonana zany ianareo rehetra ny fiangonana ianareo ny olona mifeto fa ianareo mihitsy ny fiangonana ary ny fiangonana ilay fiangonan'Andriamanitra masina no masy mandidy noho ny fanahy masina eo amin'izany fiangonana zany fa ny hany maizy ahy dia tompony tany efa nomeko an'ity fiangonana ity zany ka noho zany nomena ny fiangonana dia tsy misy etra alohany ary ny fiangonana ihany no mifidy ny pastorany tsy misy idirako amin'izany ary ny fomba tokana mety alahan'io pastor io dia na izy mihitsy no manapa-kevitra ny ala na ny akamaroany latsabato nataon'ny fiangonana no nana hoe soloa ny pastor zay fomba zay ihany tsy misy filan-kevitry ny diakona afaka anao an'io ny filan-kevitry ny diakona dia miazona fotsiny lamina sy ny sisa atao am-piangonana reo mpandamitra raha tsy misy idireny amin'izany fa manamboatra ny fiangonana ihany ny azy ary tsy afaka anao an'io izy ireo raha tsy efa misy ny mivory ny filan-kevitry ny mpandamitra raha rehetra ary manao hoe anorona an'izao sika na anao an'izao ilaina aveo manatona ampitambola raha misy vola anaovany zany eny tompoko fa raha misy fitarainana ny amin'izay mety ho mpikambana ary raha misy mpikambana manana fitarainana amin'ny hafa na misy zavatra tsy mety dia tokony akeo amin'io rahalahy io ianareo mihitsy
ary resao izy ianao sizy rery ary raha tsy sitrany anaiky zany ny zavatra misy manaraka mitondra diakony iray na olona iray iaraka aminao any amin'ny oralahy io ary raha tsy mety miaino anareo izy de tongava mbarao amin'ny fiangonana zany ary ny fiangonana raha tsy te hihaino fiangonana izy de hoy ny baiboly aoka izy ho tahaka ny jetinisa sy ny mpamoretra mariny zany ary na iza na iza mahalala fa meloka ny olona iray nefa tsy makeo aminy anareo mba hiresaka ny amin'io de nareo lay ampany fiangonan'andriamanitra ampamoanany amin'io fahotany io mariny zany ary raha misy olona manana fitarainana ny amin'ny diakony iray na ny eo amin'ny diakona na eo amin'ny olona iray ao am-piangonana de mila olona telo eo isy olona telo akeo hiteny ho vavolombelona satria mivavany vavolombelona roa na telo tongava lazao amin'ny pastora fa misy zavatra mampalahelo nataony diakony iray ko raha misy zavatra mampalahelo nataony diakony iray de tsy lela mariny zany le diakona hoe lehilahy lavorary tsy maintsy azony amin'ny tsy fananatsiny ny anjara fanompony diakona ka hita tsy manatsiny izy raha hitan'izany fiangonana zany fa tsy miazona tsara n'io anjara fanompony io zany diakony zany de mitondra olona telo miaraka aminy izy ary manazava an'io amin'ny pastora angatahana amin'ny diakony io ny janona ny antranony amin'izany takarivo zany aveo ny pastora avy amin'ny toingeo izy ary mamora fiangonana milaza ny zavatra mampalahelo ary mifidy ny anoizan'ilay diakona ny fiangonana de manohy ilay diakona raha mifidy ny alan'ilay diakona de mifidy diakona vaovao izy ireo amin'io arivo ihany hitanareo noho zany tsy misy olona tokony hitiditra amin'io efa ny akamaroany vahoaka zany ien tompoko raha misy roapolo mifidy manoha anazy ary misy raiky amin'ny roapolo mifidy manohitra azy de miala izy na zay mifamadika amin'izany hitanareo zay no izy zay no mamasy mandidy ny fiangonana eo atoerana ary eo koa manakolazaina ny mpiambana tsiraray ao am-piangonana amin'izay rehetra mandeha tsy ara-dalàna afaka akeo avy hatrany izy ireo ary ny any zavatra ilaina ataony de ny akeo anatrehan'andriamanitra mba ahitany izy ireo marina fa tsy misy zavatra manakana ny fandrosoan'ny fiangonana kanefa ny manana fahefana tanteraka sy fely eo amin'ny fiangonana de ny pastora vakeo amin'ny baiboly zany zareo raha tsy zay no lamina ao amin'ny baiboly tena mariny zany tsy misy ambony noho ny olona tsy misy idirako amin'izay ataony rahalany leto miakina aminareo sy rahalany vilona zany raha te hitory ny fampianarany vavolombelona jehovah eto rahalany vilona de miakina amin'isy aminareo zany hitanareo raha te hitory an'izay rehetra tiany izy de eo aminareo sizy ihany zany zay ihany raha mifidy manoha anazy eto ny fiangonana hitoriany an'io de milaminy zany miankina amin'io ny any maizy de tompony tany fotsiny ary misy zavatra hafa tonga toy ny fanesorana pastora ka te andatsabatony amin'io izy ireo de azo ny angatahana anao an'io ny diakona ho avy ianareo ka antany ankeo ka anao hoe raha te analan'ny pastora ianareo ambarao amiko ny antony misy zavatra nataony ve tratranay ny sotro izy na tratranay nanao an'izao izy na nanao zavatra tsy nety izy manana vavolombelona telony amin'io ve ianareo manana zay tsy maintsy zahatoetra aloha reo vavolombelona reo aza mandray teny ampangalo olona raha tsy misy vavolombelona roa na telo fa aoka ho zahatoetra zany aloha ny fiampangana ny antom-panahy aveo tsy maintsy mianiny eo am'zany ianareo hoe nahita zany de profo zany hoe nahitan'io ianareo aveo raha zay nisy de anarina mpabe maso zany fahotany zany hoe tsy mety io de ataovy hoe ry fiangonana tianareo ve raha solona ny pastoranareo ary raha mandatsabato ny fiangonana hoe mamela azy ary avelao izy anoho ihany de zay ny fomba tsy maintsy azoniny hitanareo zany tsy fomba ampy tsara ve zany eo amin'ny fitantanana ny fiangonana zay ny volazan'ny baiboly tsy manana iveko sika na mpanaramaso na brosy ny sisa ka mampiditra ny tiray ty sady hanana fahefana be tsy misy olona manana fahefana koatra ny fanemasiny eto mariny zany izy no manetsika ary ny andraisantsika azy de arak'izay maro anisa eo amin'ny olona ny fironany vahoaka ary raha misy ilany te hanao an'izao ary misy ilany te hanao an'zato ary mandresy la ilany resy inona nataony amin'io miray hevitra am'ireo sasandreo manao hoe diso ary zay anaraka an'io zay satria nanao an'io safidy io ny fanemasiny hitanareo tena mariny zany tony demokraty sy ny republikanina raha mbola mijoro manoana ny demokrasia sika amin'ny amerikanina raha makatoerana ny demokraty tokony hanampiazandroso ny republikanina raha makatoerana ny republikanina ny demokraty no hanampiazandroso hitanareo zay indrindra no mahatonga atsika ho firenena am'izay fotoana andravatsika an'izany de ravaitsika ny demokrasia atsika mariny zany ho ny demokraty tsy hanao na inona na inona ny republikanina ny nazo toerana de mitotonga ansika zavy any katiki ijoro sika raha miaraka fa hitotonga ansika raha misaraka eny raha misy zavatra tsy ara-dalàna ao amin'ny fiangonana ka fantatrareo ny amin'ny olona iray na olona maromaro na toy zany de voafaritry ny adidy ianareo ary ampamoana io natren'andriamanitra raha tsy maintsy manazava n'io zavatra io ianareo fiangonana eny tsaro fa tsy eo antsoroko zany eo antsorokare io ary zay rehetra tsy mandeha ara-dalàna atao am-piangonana ampamoan'andriamanitra any amin'izany ianareo mariny zany ny fomba fitondrany fiangonana zany ny fomba nisy tao amin'ny baiboly zany ny lamina tao amin'ny baiboly zany ny mamasy mandidy ny fiangonana eo atoerana ny pastora ny loha mariny zany amen ankehitriny tonga eto amin'ity afatra voatahatry ny ely ty sika ianareo tiako fantatrareo zany ankehitriny atao rakipeo izy ty tsarovo zany ty afatra ty ary efa misy rakipeo ny amin'ny fiangonana ny lamina sy ny fitsipika ny amin'ny fiangonana eo amin'ny rakipeo zany mifanaraka amin'ny baiboly zany
tsy isika no mitondra azy ty tsy misy olona natao loha tsy isika rehetra de mitovy avokoa saingy manana mpitariky isika de ny pastory zany raha mbola mitarika azy ihany ny fanahy masina marina zany eny ary ankehitriny eo am'izany isy fanontaniana marobe eo koa amin'ny fotoana manaraka de olazan'izy ireo fa raha ny vilona no mandeha fany amin'ny radio hoe oeto ah de soraty ny fanontanianareo mba ahafahantsika ifampiresaka ny am'izany sitrakareo ve zany eny ary fantatro fa nampianatra ny amin'ny faharetan'ny olona masina nampianatra ny Andriamanitra ambony indrindra ny Jesosy nampianatra ny antoka ho an'ny mpino ny fandaharana mialoha ny fanendrena raha teo ary ny maro amin'ireo zavatra zeo nefa fantatro fa ny akamaroan'ny fiangonako de legalista zay tsy misy olana akory zany mihitsy nefa eny zao no misy legalista ihany koa ny tenako sady calvinista ihany koa mino ny baiboly fotsiny zay ihany eny raha ny sasany amin'ireo fanontanian'ireo fanampianatra ny amprofo ny fetanana sy ny sisa ary reo zavatra rehetra zay mety tsy mbonanareo hevitra amiko reo fa andray arivany angamba andeha zany ataotsika tena maika be niverina eto venao andeha ataotsika ny alarobia ariva io am'izao alarobia ariva ho avy zao de iveriko fa azoko alainy zany eo eto ny fanontanianareo amin'ny alarobia ariva apetrao eto amin'ny lampiazo zany de ny fanontaniana mahakasika ny baiboly zay mihitsy ny am'izao nampianariko teto zao ny alarobia ariva avy eo amin'ny alahady manaraka avy eo ataoko fa tsy maintsy ho any Chicago na izany na tsy zany de hiala eo ary araka ny Michigan raha sitrapony tompo hoe tao ny alarobia ariva izana maro fanontaniana araka izay farafahaizako azy ankehitriny amindra foany eny tompo eny andesika anondrika alohantsika fotoana fomonjy eny tomposoa fanananao lehibe ny eto fiangonanao izy ty fa ianao tompo no miasa ary te hiasa arak'izay fiasa ny fanan'Andriamanitra zahay ary mangataka zay ankehitriny ny tahinao anay ary raha amitina zao afitra zao zahay ka hiditra am'ireo zavadaly reo de mangataka ny anambarany fanahy masina azy ireo aminay arak'izay ilainay satria angatany amin'ny anarany zany amen ankehitriny za ty boky ny Hebreo ty isan'ireo boky lehibe tokoa no ametrahako azy ty any aoriana kely eo angamba no tsy maintsy ho any ampitan-dranomasina za hoe raha velan'Andriamanitra de ho any tsy oela tsy maintsy ho any Afrika raha arak'ilay fahitana ataoko fa tsy ahomby firy ny fivoriako mandram-pandehanako any Afrika natateraka an'io fahitana io eny avy eo mety ndray androany am'ty loha atao am'ty zany saingy eo anelanelan'izany fotoana zany mbola te handray boky ray hafa eo amin'ny bokyny Hebreo de zao ny toko fa 12 amin'ny Hebreo ary ijanona herinandro eo amin'ny toko fa 12 ka andray ny tsiraray am'ireo toetra reo na reo olo reo de amoaka ny toetrany hitanareo tamin'ny finoana Noa ary andray ny fiainan'ny Noa tamin'ny finoana Abraham de andray ny fiainan'ny Abraham tamin'ny finoana Abel de andray ny fiainan'ny Abel hitanareo de ameratra an'io ho tianareo ve zany ho tianareo io fa ho rasitsika amin'ny baiboly rehetra zany eo avy eo andramantsika zany angamba anokana ohatra fivoriana herinandro ray na 10 andro anaovana fivoriana mifanesy toy ny eo amin'ny fifoazam-panahy manodidina ny fotoana fialan-tsasatra ny krismasy eo na zavatra toy zany raha sitrapony tompo eny eo amin'ny toko fafito amin'ny bokyny Hebreo nahita ny olona lehibe io isika izy ao nafaka iteny amika an'ilay anarany Melkizedeka eny iza moa io Melkizedeka io izy lay mpisoron'Andriamanitra avo indrindra izy lay mpanjakany Salem zany hoe mpanjakany Jerosalem tsy nanandray izy sady tsy nanandreny tsy nisy fotoana efa naterahany sady tsy isy fotoana mihitsy hafatesany eny hitatsika tam'izany fa tsy maintsy ho mandrakizay io fatatsika tam'izany fa io teny mandrakizay eto io dia midika ho elanela-potoana mbola tsaronareo ve zany elanela-potoana zany hoe mandrakizay ary mandrakizay ary voaporofo imbetsaka ao amin'ny baiboly fa misy ny mandrakizay zay elanela-potoana misy kosa mandrakizay ary tokana ihany ny karazana fiainana mandrakizay efa hitatsika zany tsy zany ve Andriamanitra no manana n'io fiainana mandrakizay io izy rehetra zany ve tokana ihany ny karazana fiainana mandrakizay tsy misy ny karazana teny mitony hoe famaizana mandrakizay satria raha natao andray famaizana mandrakizay ianareo de tsy maintsy anananareo ny fiainana mandrakizay mba ahafahanareo andray famaizana mandrakizay ilainareo ananana ny mandrakizay ka raha anananareo ny fiainana mandrakizay de tsy afaka andray famaizana ianareo eny raha manana fiainana mandrakizay zay mandray ny teniko kamily zay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay tsy zany ve
fiainana mandrakizay satria mino ianareo eny raha nananareo ny fiainana mandrakizay de tsy afaka ndray famaizana ianareo satria anananareo lay fiainana mandrakizay no zany ary raha hoe ijaly mandrakizay ny amin'ny elo ianareo de voatery ny anana fiainana mandrakizay nefa eto tena inoko fa mampianatra ny amin'ny elo mirehitra rahabaky teny ny baiboly mampianatra an'io ny baiboly hoe andray famaizana ny fahotana sy ny faratsipana mandrakizay ary mandrakizay tsy hoe ilay mandrakizay akory ny eto mety ray hetsy tapitrisa taona io mety ray alina tapitrisa taona io saingy tsy matsisy farany zany anoany satria zay rehetra manam-piandohana reo zavatra tsy manam-piandohana no tsy manam-piafarana tsaronareo ve zany leson zany eto to inona no niverenantsika ka nahita tam'izany fa ny zavatra rehetra nanam-piandohana de efa voavatika eny famadiana lay tena izy ary amin'ny farany iverina ifarana ao amin'ny mandrakizay io ary eo ny elo rehetra ny fijaliana rehetra ny fahatsiarovana ny amin'ny tozany rehetra de ho levony mandrakizay zay rehetra ny atomboka de misy farany ary io melkizedeka io de tsy jesosy satria andriamanitra izy io fa nampiavaka an jesosy sy andriamanitra de zao jesosy teo no tabernakely no nenan'andriamanitra hitanareo eny melkizedeka jesosy de nanana ray sy reny fa ty lehilahy ty tsy mbola nanandray na reny jesosy de nanana fiandohan'ny fiainana ary nanana fiafaran'ny fiainana ty lehilahy ty tsy nanandray na reny na voalohan'andro na faran'ny fiainana kanefa olona iray azy zany fa melkizedeka sy jesosy de iray any fa jesosy teo lay vatana teto an-tany nateraka sy natao araka ny endrika ota lay vatan'andriamanitra mihitsy lay zanany mihitsy nateraka sy natao araka ny endrika ota mba haka ny fanondrona ny fahafatesana andony vidiny fanavotana ka azo zanaka lahy zanaka vavy ho an'ny tenany azonareo ve zany io no antony nananany fiandohana nanana fiafarana izy kanefa io vatana tanteraka io mba ho fahatsiarovana toy ny santatry ny fitsanganantsika de tsy namelany io vatana masina io ahita fahalovanaandriamanitra satria izy tena ny nahary an'io de navoaka ny zany ary natsangana de nampitoeriny eo amin'ny tanany akavanana ary am'izao andro zao lay fany masina nanangana n'io vatana io no ato amin'ny fiangonana isaorana ny anarany tompo ary izy no maneho fagagana sy fahefana toy nisy tam'izany ary indray andro any io fany masina io zay ao amin'ny fiangonana de ika sy hiakatra ary andray eo amin'ny tenany an'io endrika lay vatana zay mitoetra eo an-tananakavanan'andriamanitra avo indrindra io zay manao fanelanelana antsika mpanota ka no io ary no miazona atsika tanteraka tsy misy ota tsy hoe tsy manota sika fa voariny amin'ny ota eo amin'ny fanatrian'andriamanitra satria misy fanalitra misondra mijoro manelanelana amin'andriamanitra manelanelana anareo amin'andriamanitra zany no antony lazany hoe zay olona nateraka andriamanitra de tsy manota tsy mahay manota izy satria na nateraka indray ianareo de io fanay masina zay nivelona atao amin'ny vatany mihitsy no mivelona ao anatinareo ary tsy afaka anoto zany fa mitoetra eo anatriany lay fanatitra eo raha mini manao an'io ianareo maneo zany fa tena tsy ao amin'io vatany io mihitsy ianareo amen zany ny filazantsara zany mihitsy io no zany hitanareo fa tsy manotra ny soratra masina hafa akory zany manambatra ny soratra masina iaraka io hitanareo izay efa no azavainy indray mandeha de tsy afaka eo nipetrahan'ny fanontaniana amiko satria ento fotsiny izy reny zay nitadiavisika ankehitriny mario zay efa no azavainy indray mandeha de tsy afaka hiemotra ka anavao ny tena indray ho amin'ny fibebahana ary ho hitananombo ny zanak'andriamanitra indray ary mahatonga azy ary manao azy ho famenarana tsy hainy izy ireo atao zany avy eo de toizanareo eo amin'ny Hebreo 10 zay ilazany zany eo hoe fa raha miny manoto sika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina nefa inona ny ota ny tsy finoana raha hitanareo miariary ny fany masina fa manao an'ireo zavatra nataony fahiny eto mihitsy an'io maraina ka hitanareo fa nitsangana tamin'ny maty Kristy sady velona ao amin'ny fiangonana izy no eo anivon'ny vahoaka nefa miny mandany zany ianareo de tsy hainareo atao ny verina amin'Andriamanitra satria ny teny ratsy ny fany masina
nilaza toy zany koa Jesosy rehefa nanao an'ireo fahagagan'ireo izy oreo Beelzebub izy io mpanao atsarany izy io demia izy io nitodiky Jesosy ary nilaza hoe mamelanareo any amin'io saingy rehefa tonga ny fanimasina ka ataonareo zany ny manao teny ray manohitra an'izany de tsy azo famelana mihitsy na am'izao fiainana zao na amin'ny fiainana ho avy satria niatso ny fanan'Andriamanitra tao aminy ho fanahy maloto noho zany raha mini manoto sika raha manoto sika mini tsy mino tsy hoe rehefa nahazo ny marina ka nateraky indray fa tsy mahay manoto sika eo ny mpanota de tsy afaka natateraka ota sy any kristianina de tsy afaka natateraka ota tsy azahoana famelan-keloko tsy hainy atao zany ireo ratsy fanany mavity zany izay milaza tena ho mpino fa tsy ny mpino reo rahabyjiosy reo ny efi tena ho vesariny izy reo ary nanana ny maro-pahaizana teolojia sy filozofia no everiny fefa voalaminy tsara avokoa tao amin'ny kitapony rehetra nefa de izy reo ny mpanota ratsy indrindra izy reo mety tsy vitanareo ny anoritana anazy ny amin'ny fiainany madio sy nanana toe-tsaina ambony ary marina izy reo toy zany nefa tsy nino izy reo rasy ny teny hoe ota ary jereo ny dikany ny teny hoe ota de midika ho tsy finoana ampandro ihany misy de zao ny mino sy ny tsy mino zao zany ny olona voamarina na ny mpanota zay ihany raha tsy mino ianareo de mpanota na toinona fatsaranareo na toinona fandehananareo any am-piangonana na de mpitoroteny azy ianareo de mbola tsy mino ihany mpitoroteny reo fariseo reo nefa tsy mino izy reo ka any amin'ny elo ankehitriny noho zany tena mpivavaka tsy nisy toy zany izy reo sady tia ny vavaka nefa tsy nino azy ary nianso azy ho demia sady niady hevitra tamin'ny teniny ka ny sasany taminy nanao hoe raha ianao no izy de midina hiala ny azo fijaliana manaova fagagana ako ho hitanay ny anaovanao zany nisy nikapoka ny lohany tamin'ny azo de ozy maminany ary ambarao anay zay namely anao fa mpaminany anao de ino anao zay hitanareo reo tsy mino miezaka ny ampino izy reo hoe mpino ny tenany nefa tsy mino izy reo tsy nateraky indray na tafasaraka na de hoe masina sy tia mivavaka azy na de zany aza zay ihany no zava-misy ankehitriny lehilahy sy vehivavy maro no afaka akany am-piangonana sady analava tareno no tia mivavaka tsy misy toy zany ary tsy mbola nandangy anangalatra fa miezaka ny aina amin'ny fivavahany arak'izay faraheriny nefa mandra-pahatonga no mpino de very izy reo koa tsy misy faritra ny ekenany legalista ao amin'ny baiboly ny calvinisme de ny fahasoavana de zay nataon'Andriamanitra ho anareo fa ny asa de zay ataonareo an'Andriamanitra zavatra tena miavaka zany raha miala amilaingy ianareo miala amin'ny fifohana miala amin'ny fangalarana miala amin'ny fijakajagana miala amin'io rehetra io ka tsy misy tsy ataonareo ny fitandremana andreo didy makany am-piangonana atao batisa isaky ny lahady mandray fandraisana nanasa ny tongotry ny olo-masina nanao an'io rehetra io nanasitrana ny marary ka nanao an'ireo zavatra hafa rehetra eo raha tsy hoe nateraka ny fanan'Andriamanitra nareo voafidy de very zay maniry na zay maizakazaka fa Andriamanitra zay mamindra fo miezaka tamin'ny faraheriny ho tonga kristianina esao nefa tsy vitany zany nilaza ny baiboly fa nitomany mafy izy nitady toerana hibebahana nefa tsy nahitsy zany talohany naterany akory aza no efa nanameloan'Andriamanitra azy satria fatany fa afa-tsora ratsy ny tao am-pony efa nafantatra zany noho ny fahalalana raha teo Andriamanitra hoy izy Jakoba ny tiako fa Esau alako nefa lehilahy mahafinaritra tsara Esau nitoetra an-trano izy nikarakara an'ilay dadany anitra efa jamba na mana biby fiompy sy sisa zazalahy tsara fa Jakoba de zazalahy reny ny saribavy kely ratsy mpandaingadanga zany na izy azy ilainareo ny anaiky an'izany manaiky an'izany baiboly ambarana zany ny renireny teny izy nanao an'io rehetra io ary ny reniny tsy niala teo anilany reny izy kanefa na de zany azy Jakoba teo am'ireo ambony ambany rehetra nananiny lay fiainany sarim-bavy mbola teo amin'ny any ny fanajana ny fizikiny io zay zava-dehibe indrindra Esau de lehilahy mahafinaritra indro lavitra noho Jakoba raha ilatsika ny tsara azy ankehitriny ny ompikambana amin'ny fiangonatsika de Esau no alaitsika manarivony lavitra raha tsy malala azy ianareo fa Andriamanitra kosa naka ny Jakoba inona no ataonareo ny amin'ny masy-dapoly raha tiany no mpitoroteny jiosy kely ratsy ny faraingorona ary ny vava ny tesitra nandendeha teny ny lahady ary ny amin'ny fomba amin'ny teny fiangonana efa anao an'io rehetra io izy hiefitra ianareo fa nahavita ota tsy nazo famelan-keloko izy nefa hoe Andriamanitra mpanompoko izy raisin'Andriamanitra ny olona ary ovany izy reo tsy hoe ny olona no mandray an'Andriamanitra ka iova raisin'Andriamanitra ny olona iray ary ovany izy tsy zay ataonareo na zay sitraponareo na zay eritreritrareo fa zay ataon'Andriamanitra io zay ary lay izy ary zay no tantaran'io ankehitriny io Melkizedeka lehibe io tantara mahafinaritra ny aminy no hiteto tia mahakely eo sika zay somary voaterina makivaky faingana teo sika anomboka tio arizy sika eo amin'ny ampahasoratra masina iray ka anomboka eo amin'ny 15 ary hita marimarina kokoa indray zany fa eo
raha misy mpisorona hafa miseho tahaka ny Melkizedeka. Eny Melkizedeka de mpisorona, tsy zany ve izy? Eto ary Maiziasy hitantsika am'izany fa Andriamanitra tany am-piandohana de loharano ny fanahy lehibe iray, tsy zany ve? Tsy nisy toerana nahaterahany, tsy nisy toerana nahafatesany, tsy nanana voalohan'andro, tsy nanana farany taona, fa mandrakizay tsotro zao izy tony mandrakizay ny mandrakizay, tsy mbola nisy nahaterahany, tsy mbola nisy nahafaty azy. Ary teo amin'io hitantsika tamin'izany fa nanana karazana fanahy fito izy, tsy zany ve? Ny Baiboly ao amin'ny Apokalipsy hoe reo fanahy fito eo anoloany sy za fiandrianan'Andriamanitra, tsy zany ve? Le fanehoana fito, fanahy fito. Hitantsika tamin'izany fa misy loko fito, misy taom-piangonana fito teo. Mitotsotro zao zany, ny fito de fahafenona ary feno Andriamanitra. Ary reo fanahy fito, reo fanahy reo de tanteraka. Ny voalohany de ny loko mena, fitiavana tanteraka ny fanavotana. Ary toy ny zany raha nanam-potoana sika mba hanomezana an'ireo loko reo ka nehoana fa ny tsiraray tamin'ireo loko reo de maneho ny fahadiovan'Andriamanitra. Amen. Reo loko reo misy loko voajanahary fito. Reo loko reo de maneho ny fahadiovan'Andriamanitra ary ny reo loko reo de maneho ny antony manosika an'Andriamanitra, ny toetra an'Andriamanitra. Reo loko fito reo de maneho ny taom-piangonana fito, kitana fito, anjely fito. Nanerana ny soratra masina, mpanompo fito, iraka fito, afatra fito, fito avokoa ny rehetra, fito andro, ny seninandro ary ny fafito de ny sabata, tanteraka, feno. Mahafinaritra zany. Raha nanana fotoana andalinana ny fotsiny mantsika ka amoana zany andreo loko reo. Raisy ny loko mena, raisitsika ny loko voalohany, ny mena. Inona moa ny mena? Ny mena de famantarana fa misy loza. Ny mena de famantarana ny amin'ny fanavotana. De zereo avy amin'ny mena, ny mena, inona ny loko miseho? Fotsy. Marina zany. Koa rehefa latsaka ny raha mba handrakotra ny ota zay mena, Andriamanitra mijery amin'ny alalan'ilay raha mena izy, mijery an'ilay ota mena de tonga fotsy zany. Ny pino de tsy mahay manota. Azo antoka fa tsy ilay voan'Andriamanitra, reo fitahin'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Tsy afaka hita zavatra hafa ankoatran'izany any Andriamanitra, na inona zava-misy ao amin'ny fiangonany ny maizy azy, tsy mahita zany Andriamanitra satria manao fanelanelanana mandrakarivo Jesosy, lay mpisorona be. Tsy misy fomba ary ahafahany manota raha misy karazana fanahitra toy zany ho azy eo toy ny eto. Azo antoka fa tsy. Areo raha hoy ianareo manome lalana tsara zany, de zay no maneho fa tsy ara-dalàna ianareo. Akasitraka anio ianareo, ho tia anio ianareo raha tena kristianina hoe eo amin'ny toerana ahitanareo fa ny ota dia ampijaly ianareo ka tonga anareo tsy havitsy zany. Fa ny voan'Andriamanitra no mitoetra ho aminy ka tsy mahay manota izy. Hoy ny Baiboly, rehefa nidiovo ny rahany Jesosy de tsy misy fandrinany amin'ny ota intsony. Raha misy fandrina aminareo de tsy mahitsy eo amin'Andriamanitra ny fonareo. Eny ianao tsy mety ianareo saingy tsy nianao anio. Hitanareo, voafandrika ianareo ary na inona zavatra na voafandrika ianareo na nisy zavatra nataonareo nefa tsy tianareo natao de mbola tsy fahotana ihany io satria bebaka ianareo amin'ny minitra hitanareo ny tenanareo diso. Ialeo avy hatrany ianareo ka na hoe tsy niniko tsy tonga saina tamin'io ilaza toy zany ianareo amin'ny androm-piainanareo rehetra. Tsy teo toy zany raha lehilahy fa ny antony mahatonga antsika manao foana seho amin'ny azona loatra de no sika eto antany nefa misy ny raha manao fanavotana ho antsika amin'ny fotoana rehetra mba hitahiry antsika voarakotra satria raha vao misy fahadisoana atao eny izao le fiheveranareo legalista. Fantatrao moa efa no masiny ny vehivavy io nefa de rain'Andriamanitra nanao tsy mety raha vehivavy, fantatro fa azo ny fihemorana izy. Diso zany, tsy azo ny fihemorana izy. Nisy fahadisoana nataony, raha nininina atao zany de efa tsy ara-dalàna hatrany voalohany aminy. Raha tsy nininina atao zany de andeha nolon'ny fiangonan'Andriamanitra masina izy ka iako zany ary anao hoe diso mamela ianareo de voafaritry ny adidy ny amela ianareo. Raha tsy ataonareo amin'ny fonareo zany de ianareo mihitsy ny tokony eo amin'ny alitara. Marina zany. Zany ny tena famasinana ao am-piangonana. Zany ny famasinana marina. De ilay famasinana tsy avy aminareo fa avy amin'ny Kristy. Tsy manana famasinana seho eo aminy fa mahatoky azy ny fahasoavany ary nanako atapoko zany. Tsy mendrika zany tsy misy zavatra azoko atao mba ho mendrika zany fa tamin'ny fahasoavana no miantsony sy nanasany anatony. De nijery azy ary nesorony miala tamiko ilay fanirina manao fahadisoana rivony isam-bolana isa-taona. Azo antoka fa ataoko zany saingy rehefa hitako fa diso de hoy Andriamanitra tsy niniko zany, fantatrao ny foko.
tsy niniko zany voafandrika atao amin'io tsy niniko zany mamela tompo raha nanao tsy mety tamin'ny rahalahy koa dia anao hoe rahalahy mamela tsy niniko zany azo antoka fa mahalala ny foko Andriamanitra. Zay ary lay izy zany lay raha fanatitra zany lay herin'ny filazantsara mba handrosono lay fiangonana masina tsy hoe noho ny zavatra nataonareo fa zavatra tsy nisy nidiranareo mihitsy io. Zany lay fanavotana ankehitriny io Melkizedeka io rehefa nivoaka izy te hilasa zavatra hafa aminareo efa mba naka silaka tavoangy 3 jours ve nareo maka silaka tavoangy 3 jours de apetrao eo am'izay ahitany masoandro fa amoaka loko 7 tanteraka zany ny silaka tavoangy 3 jours de amoaka avana tena marina zany eny raha nanam-potoasika de nandray an'izany ny 3 no mitondra fataterahana ray zanaka fanahy masina fanamarinana fanamasinana ny batisany fanahy masina zay ary lay izy avy amin'ny 3 no isinny fataterahana Andriamanitra teo ambonin'ny olona Andriamanitra tao amin'ilay lehilahy natao hoe Jesosy Andriamanitra ao amin'ny fiangonana fataterahana zany eo nanota ny olona raha mbola teo ambony tao anaty andriafo Andriamanitra nanota ny olona raha ny marina teo anatrehan'Andriamanitra raha mbola tao anatin'ny andriafo Andriamanitra satria nitoetra ho zavaboary maloto hatrany izy fa raha na biby no nitoetra teo anoloana tonga avy eo zanak'ondrin'Andriamanitra lay dingana faharoa mazava nataon'Andriamanitra raha ihany nanao asa hafa avy eo io Andriamanitra io tao zay tao amin'ny Kristy de lay Andriamanitra tao amin'ny andriafo ihany ary io Andriamanitra io ihany no tonga nofoka nonona tamintsika de nanimbasimba azy ny olona ary mbola nisy saina ho azy ihany zany satria tsy mbola latsaka le raha marina zany o Jesosy mamela anareo avy eo anefa lay tao amin'ny nofo ihany no tonga tao amin'ny andriafo indray avy amin'Andriamanitra ary hoany amin'Andriamanitra eto no ahitantsika fanofanena tamin'ny Paoly teny an-dalana ho any Damaskosy de io andriafo ihany hitantsika fanofanena tamin'ny tao am-ponjy Petera io andriafo ihany zany mihitsy ary mahita azosika amin'izao andro zao eo anifitsika lay andriafo teo ihany fa lay tanteraka de tonga teo amin'ny faritra zay natonga n'lay olona teo fovoany eny raha sendra misy jiosy eto na olona maso tsara ny testamenta taloha mba ho profon'io de avelao any eo aminareo tsy misy testamenta taloha eto amiko am'izao fotoana zao ity eto ty de testamenta vaovao fa teo amin'ny fanaterana ny mofo aseho zay napetraka teo amin'ny ovy fasina mofo mpandraisana teo amin'ny fanaritra nataony jiosy tamin'ny fanadiovana taberna kely antan'io zay mety ho jiosy fa teo am'ireo mofo 3 reo lay anankiray teo fovoany no ny vakina Kristy zany lay anankiray teo fovoany no ny vakina Kristy lay teo anelanelana nandray io fa tsy maintsy nisy ny vakina tany hoany ho fanavotana ary io anankiray io naneo ny fanavotana teo amin'ny mofo mpandraisana ary eto ma izy azy fa nio ariva rehefa mandray fandraisana sika de mamaky ny mofo mpandraisana satria io ny tenany Kristy ary ny vakina teo Kalvari izy mba ho fanatom-panorenana ny amin'ny fahotatsika ka tamin'ny alalan'ny fahamarinany no nahafatsika ho tonga fahamarinany satria tonga ho fahotatsika izy mba hahafatsika ho tonga fahamarinany ry rahalahy tsy misy akoatra ny fahasoavany zany teny zany tokoa tsy misy fomba na hoe misy fomba hafa afahanareo vo marina koa ity Melkizedeka ty io olona ambony io zay nitsena azy teny an-dalana ka nandoavany Abrahama ny nandony fa folo-karenany taminy toy inona tsy maintsy fahalebiazany io lehilahy io koa marifangana zay natao tsy araka ny lalàny zay didy momba ny nofo koa hitanareo ve io lalàny legaliste io olo lalàna aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra mitodika tamin'izy ireo Jesosy ka nanao hoe voalaza tamin'ny razana fahiny hoe aza mamono olona fa za kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalahy tsy amin'ny antony de fa namono olona voalaza tamin'ny razana fahiny hoe aza mijangajanga fa za kosa milaza aminareo fa zay rehetra mijery vehivavy ilazy de fa nijangajanga tamin'ny tampony sady zay ary lay izy tokony ampianatra ny vehivavy ny amin'ny fomba fiakanjo zany ny anao zay mendrika miakato tsy mendrika anareo ka mahatonga lehilahy ijery anareo amin'ny fomba tsy mendrika de meloka any amin'ny fijagajagana toy ny hoe nanao an'izany ara-batana mihitsy nilaza zany Jesosy ary anareo manana ny reny atezerana tsy voafery eny zay tsy mitsahatra ny manao teny mahery amin'ny hafa ka tsy mahazaka mihitsy ny sy nitoy zany mitandrema meloka anareo raha manao teny ray manohitra ny ralanareo nefa tsy marina tsy tena izy ka makeny anareo ary tiatiarinareo izy tsy voatery anatsatokatsy ny olona iray anareo aminona azy azonareo ravaina ny maizy azy ary vinonareo izy amin'ny famononareo ny herin'ny taona
ianao ny miteny manohitra ny pastoranareo eto ka milaza zavatra ratsy momba azy dia toy ny mitifitra basy azy ihany ny mitantara zavatra tsy marina ny aminy eny mamono ny heriny mitaona eo amin'ny olona sy ny sisa toy zany dia meloka ny amin'io ianareo zany ho Jesosy eny ho za inona le zany Paoly atongavana eto tiako ty baiboly tranainy ity manitsy ny teny izy ty jereo jereo fotsiny eto eny raha vakina ny faefatra amby hita maromaro na fa avy tamin'ny Joda nisehony tompontsika andraso kely ataoko fa andiny hafa no azoko zay saiko vovako teto tsy io fa ny eto amin'ny fahina amby folo zay natao tsy araka ny lalàny zay didy momba ny nofo zay le legalista hitanareo orala za tsy tokony fantatro zany nefa tsy zay le izy fitiavana ny manao an'io toy inona nijerentsika zany oya raha oya amin'ny ny amin'ny vadiko te anana vady roa ty ampiaraka amin'ny ry anankiray anao an'izao etsy nefa raha ataoko zany de saraka amiko ny vadiko ary zanako lasa overiny fanompoko piatsara velatsy ratsy maloto ianareo mariny zany tsy ty azy araka ny tokony izy ianareo hatramin'ny voalohany tena mariny zany raha ty azy ianareo de tsisy lalànany amin'izany ho ty azy ianareo nahoana ary fikitra aminy tena mariny zany ary ianareo vehivavy koa anao toy zany amin'ny vadinareo mariny zany ndray ny vehivavy de tonga io mitoerana na misy lehilahy mahita jezebela kely feno manjamaso ianareo tsara fa andede eny ianareo olatsapity aminy nefa manana vady tsara ngamba avy eo anefa miantso ny tenanareo kristianina elatra ho anareo mila fatsapana eo amin'ny alitara afindray nareo mariny zany ary sasany aminareo vehivavy de mijerijery tovolahy kely ratsy mambilavy eny zay feno sabora tsara eo aminy ka mitanaka vava avy eo anareo misy tovavy kely ratsy teto voatsely zay tsy vazivazy zao satria tsy nivazivazy tiako anambarana an'izao malala ny olona fa tsy toerana vazivazinany eto fa nisy zazavavy kely ratsy teto izy io nisy zazalahy mafinaritra teto zazalahy kristianina efa ela ihany zay fony pastora teto fanao nany nanao fivirina ho an'ny tovolahy fotsiny fa resaka tamin'ny tovavy ny alahady tolakandro ny amin'ny resam-pitiavana sy ny sisa avy eo ny alahady tolakandro manaraka ny tovolahy no resahako ka niezaka nanisy andreo zavatra zao nisy tovavy kely zay nanomboka niaraka tamina zazalahy ratsy fitondratena teto an-tanàna zay sady nifokany nanisy tavoaky tao am-posiny ary nitondra fiara kely tsy nisy taferan'ny tanàna izy tsy azoko mihitsy ny zavatra tiany tamin'io zazalahy io tsy teo am-piangonana izy io nipetraka atao ivelany izy nalatsa atao ivelany raha vehivavy rehefa akatao am-piangonana fa izy nijanona nipetraka atao ivelany tao anatin'ny fiarany sady niandry fa tsy te hiditra am-piangonana niresaka tamin'ny raha vehivavy andra andro noho natan'io albanizy oya te antany zavatra anao ary zazavavy inona loatra nitiavanao an'io zazalahy io oya hatramin'ny voalohany lay fivavahanao mihitsy no efa alany amavony lay kristinao tsy ho vatsy saza ho anao mihitsy io anao zay ampahory anao izy io amin'ny fiainanao rehetra ary oya eny misy zazalahy kristianina tanora mahafinaritra maro eto zay azonao iarahana ary indro ny dadanao sy ny reninao fa tsy mankasitraka ny fivoahana eny nefa de ataonao foana zany ary mieritreritra anao hoe efa fenonena be folo taona nanomboka nanao manjamaso izy ary nivoaka teny ary tampotampoka teo tao amin'ny toeram-pandihizana no misy azy efa any amandrak'izay izy io ankehitriny saingy tamin'izany nijoro teo izy ary fantatrareo moa ny fialatsiny nomeny io tovavy io nitiavany an'io zazalahy io hoy izy mahafatifaty be reo tongony kely ary manimpofina be izy azonareo an-tsaina ave zany fenony zava-manitra ny tenany sarim-bavy re zany tsy lehilahy zany jereo oya ranabavy aleoko miaraka amina zazalahy kristianina nanatongotra toy ny fiara tsy mataho-dalana ary mamofina toy ny biby maimbo raha toka tena kristianina izy mariny zany mariny fialatsiny hoe tongotra kely mahafatifaty sady manimpofina be potiky lay mpanenjika toeram-pandihizana ratsy tamin'ny farany fiainandra tovavy enatra zany famenarana mendrika ny fanabadiana nefa tokony idirana mbavaka indrindra sy ampanajany zany fa ny fitiavanareo marina an'io vehivavy io dia ameanareo iaraka mandrakizay zay fezinareo eto tany de ho fiesoko any an-danitra rehefa mandeha ny andalabe nareo mety efa hoanitra sy fotsy volo ary feniketriny izy fa io fitiavanareo azy io ihany fo nisy tanora sy vehivavy tsara tare zay ihany mbola eo aminareo mety efa mivokona sorokareo lasa solo feniketrina sy ny sisa ntavanareo nefa mbola ho tianareo toy ny fahiny ihany izy fony anareo nijoro tsara tamin'ny soroka ny velatra sy ololvolo raha tena andriamanitra no eo satria mibanjina lay fotoana hiampitanareo ny renirano anareo amin'ny fotoana zay iverenanareo tampoky indray ho tovolahy sy tovavy ka hivelona iaraka mandrakizay teny fikasan'andriamanitra ny laza izy fa atao zany izy tsy zany ihany andray azany sika afaka minitra vitsy ny aniny izy fa anao zany eno zao raha mirosiansika zay natao tsy araka ny lalàny zao didy momba ny nofo fa araka ny hery ny fiainana tsy manam-pahataperana ankehitriny amaky fainga sika mba ahafahantsika mahazo an'io fa izy de nanambara hoe ianao ny mpisorona mandrakizay araka ny fanao melkizedeka raha mbola ilaina ihany ny mpisorona de ho mpisorona izy fa nisy fahafoanana ny didy ny aloha noho ny
alemeny sy ny tsy fanasoavany fa ny lalàna dia tsy natateraka na inona na inona. Miala fisotrona ianareo, miala misigara, miala milanga makany am-piangonana dia miezaka manao an'izao ary miezaka manao an'zato nefa mbola mitoetra ho aranofo. Lalàna fotsiny ihany zany. Ny lalàna dia tsy matateraka na inona na inona fa inona ny matateraka? Kristy. Voninahitra. Mety miala milanga, miala amin'ny alatra, miala amin'ny fizakazakana, miala amin'ny adila, miala amin'ny io rehetra io nefa mbola araka ny nofy ihany. Tsy manaiky an'izany Andriamanitra satria tsy manana ninina atolotra azy ho fanatim-panorenana fa minitra metrahako ny tanako eo amin'ny lohan'i Jesosy tomposoa ka ataoko hoe tompo tsy tsara andray aho tony mpanompono avy ianao dia manoroka ahy amin'ny fanesonana ny fahotako Andriamanitra dia mijoro tanteraka eo mason'Andriamanitra. Marina zany. Nahoana? Tsy miankina amin'ny fahamendrehako manokana fa miankina amin'ny azy. Fa izy no nahatateraka antsika tamin'ny alalan'ny fahoriny sy ny rany. Hitako fa fotoana famaranana zao nefa tiako faranana ny famakinana zao raha azoko atao faingana. Fa misy fahafoanana ny didiny aloha noho ny alemeny sy ny tsy fanasoavany fa ny lalàna dia tsy nahatateraka na inona na inona. Ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa. Inona ny fanantenana tsaratsara kokoa? Kristy izay anatona antsika n'Andriamanitra. Nahoana? Na dia eo aza ny hatsara-toetsika rehetra, ny hatsara-toetsika rehetra, ny hatsara-toetsika rehetra dia mbola araka ny nofy azy sika. Saingy raha vao eo amin'ny Andriamanitra amin'ny fahatongavan-tsaina fa tsy afaka hijoro mihitsy sika raha tsy noho ny famendrehan'i Jesosy Kristy dia mihamanakaiky an'Andriamanitra sika noho ny famendrehany zanany. Tompo, manatona anao aho amin'ny fotsy manatsiny amin'ny anaran'i Jesosy zanakao ekeo re aho. Oh ralahy, eo amin'ny lalana velona no izoranareo eo. Tsy hoe tompo fantatrao fa niala tamin'ny fisotroana, fantatrao fa efa tsy manitsaka ny vatoko aho, fantatrao fa manao an'izao aho, manao an'zato. Tsy manana na inona tolotra ianareo fa ny lalàna izay didy momba ny nofo dia tsy nahavita na inona na inona afa-tsy ny napiditra fanantenana hafa. Io fanantenana io dia Kristy izay nanatsika ho vato fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika. Jereo koa satria tsy hoe tsy nisy fianianana ny azy milaza tena. Raha tsikatrareo ny eto dia soramandry ny nanaovana azy ho mpisorona ka tsy hoe mpisorona fotsiny izy fa natao mpisorona tamin'ny fianianana. Tsy hoe aheno zareo tsara andeha rasina ny fisoronana sasany fa reny mpisorony reny reo levitikosy dia lehilahy marina sy mahitsy ary tsopo reny mpisorony reny dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana. Laza fotsiny Andriamanitra hoe araka ny fanaony arona izay nanaovany an'ireo mpisorony reo ny fandimbo tamin'ireo taranaka taty aoriana izy reo nakany an-tsekoly ary nianatra ny mpitoroteny sy ny sisa ny fandimbo ny taranaka katoro zany nanaovan'Andriamanitra azy ireo mpisorony. Izy ireo ihany nanao ny tena no mpisorony tamin'ny fianarana nonolovany sy ny sisa fa ty lehilahy ty kosa dia natao mpisorona tamin'ny fianianana nataon'Andriamanitra. Ino tsara neto fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana fa ity tamin'ny fianianana nataon'ilay nilaza tamin'ny hoe efa nianina ny tompo ka tsy hanenina. Amen. Ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka dia tahaka izany koa no nanaovana an'i Jesosy ho hiantoka ny fanekena tsara lavitra. Ataontsika faingana fa natao maro reny mpisorony reny satria tsy navelan'ny fahafatesana haritra izy amanarivony sy amanarivony ary amanarivony mpisorona teo satria tsy nisy afa-tsy fahafatesana sy fahafatesana ary fahalemena teo aminy ka fahafatesana sy fahafatesana ary fahafatesana nefa jereo izy fa ty lehilahy ty kosa lehilahy izy io Jesosy satria mitoetra maharitra mandrakizay izy dia manana fisoronana tsy dimbiasiny. Fa teo sika akoa amin'izany dia mavonjy hatramin'ny farany izy na lavitra toinona misy azy io na maloto toinona na niala lavitra ahoana dia vitany ny hamonjy hatramin'ny farany izay manatona n'Andriamanitra amin'ny alalany. Tsy hoe mifototra amin'ny fahamarinanareo fa mifototra amin'ny fibebanareo. Hitanareo izay manatona n'Andriamanitra amin'ny alalany satria velona mandrakizay ianao fifonana ho azy izy. Io foana mihitsy izy manao fanelanelanana fa mpisorona be takizao no mendrika ho atsika dia izay masina tsy misy tsiny tsy misy loto voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra. Eo arila izy raha miezaka ny aneo ny amiko manokana dia ho very an'io. Raha miezaka ny aneo an'izao aho hoe lehilahy tsara ny raiko efa mpitoroteny raiko nitoezay natao am-piangonana mbola very an'io ihany aho. Fa ty lehilahy ty kosa dia ilay tanteraka Kristy mipetraka eo izy sady manolotra mandrakizay ny rany noho ny iotako. Zay arila izy izay tsy mila anatitra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireny mpisorona be ireny. Voalohany noho ny iotany tenany dia vao noho ny an'ny olona kosa
fa izany dia nataony indray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy. Ankehitriny jereo ny andininy farany fa ny lalàna dia manendry olona izay manana fahalemena ho mpisorona be. Izay ary ny lalàna dia ny lalàna momba ny nofo. Eny iry koa raha afaka nananadiny roa teto amin'ity, mbola zay ihany no anendreny ny lalàna ny olona ho mpitoroteny. Marina zany. Eny oreo manana traikefa tamin'ny seminaire ty lehilahy ty, tsy anakaly mihitsy an'ilay traikefako kely fahina avy any an-danitra amin'izay seminaire rehetra misy eto tany aho. Efa nampianarinay ty lehilahy ty, izy io dia nisonganina lehilahy nampiorina mafy ny tenany io. Tsy tiako ny karazany toy zany, lehilahy naorin'Andriamanitra ny tiako. Hitanareo nefa mbola manao mpisorona ihany ny lalàna, mbola manao mpitoroteny foana ny lalàna. Ny fiangonana batista manolotra mpitoroteny izy ireo, feno an'izany eo aminy. Fa manana milina mamoaka azy ireny izy, manana ny azy ny metodista, manana ny azy ny batista, ny presbyteriana, ny nazariana, ny mpivahiny masina, ny pentekotista. Dia mamoaka azy ireny faingana arak'izay azony atao, toy ny andiany lehibe, milina lehibe. Mijoro eo toy ny anteny foana hoe tena mampalahelo any akoho kely avy amin'ny milina fikotrehana. Hainareo tsara ny amin'ny akoho kely foto eo ambany milina fikotrehana tsy ara-dalàna na foy azy. Tsy, ny akoho vavy no natao ikotroka akoho kely, fa ny milina fanakotrehana akoho kely rehefa mivoaka eo izy dia tsy misy afa-tsy tomany nefa tsy manana reny ale. Hitanareo, tsy fantany akory ny mamany. Marina zany, mitomany ahita mama izy nefa tsy misy mama hitany eo. Fa ny akoho kely nakotrika teo ambany reny akoho araka ny tokony ho izy, mitomany izy dia mamaly azy ny reniny. Marina zany. Ary mieritreritra indraindray ny amin'ny traikefa seminaire eny io izay mivoaka ambany toerana fikotrehana lehibe ao Louisville sy maneran-tany io, mikotroka sy mamoaka mpitoroteny Amanarivony, fikotrehana pentekotista, fikotrehana presbyteriana ary fikotrehana batista. Samy mikotroka ny akoho kely izy rehetra, mitomany izy ireo ary miresaka ny amin'ilay milina fikotrehana nikotrehana azy. Fa tiako ny manana ray, manana reny. Isaorana neny anaran'ny tompo. Tsy dia maro miteraka miaraka amiko fa zay io kosa dia rahalahy. Manana reny mamaly atsika sika rehefa reny any an-danitra, zay renitsika rehetra tahaka ny fanombaniny akoho ny zanany miantso mora azy ireo ka miantso mora eo amin'ny manomba eo amin'ireo zanaka akohany. Dia toy zany ny anombako anareo, ry Jerosalema, impiry any te hakanao toy ny fanombaniny reny akoho ny azy, impiry any te hanao isan'ny nefa tsy nety ianao nanana ny seminaire anareo ianareo, nikotroka ny mpisoronareo, nampianatra anareo anohitra izy ireo, indro avela ho anareo ny tranonareo, eo anoloanareo ny fampitenareo. Zao ny lazaiko, ory vahoaka impiry ny fanahy masina ny te hanomba anareo toy ny ataon'ireny akoho eo amin'ny zanany, nefa ny tianareo ihany no ataonareo. Anana ny fomba fahitanareo manokana anio ianareo. Ndray arivany dia te torony amin'ny hoe ny lalanao manokana. Ianareo tsara fa kaina dia nitady zay lalany manokana, nitady ny lalany manokana ny olona amin'izao ary zao. Nefa misy lalana ataon'ny olona mahitsy fa fahafatesana no iafarana. Ankehitriny jereo, zao ny lazany hoe fanekena vaovao. Ataoko eto fa tsy eo amin'ilay izy ny andiny fa 7. Fa ny lalàna dia manendry olona izay manana fahalemena ho mpisorona be. Fa ny tenin'ny fianianana kosa zay tatoriny lalàna dia manendry ny zanaka izay mitaterahana ho mandrakizay. Isaorana mandrakizay Andriamanitra ny amin'ilay zanaka maritra mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka. Fa tsy mbola nanana fiandohana izy, tsy mbola nanana fiafarana. Fa ny lalàna dia tsy navita namoaka zavatra toy zany satria momba ny nofo io. Tsy afaka moaka zavatra toy zany ny fiangonana, ireo anara-piangonana satria ara-nofo izy ireo. Ny seminaire dia tsy avita mihitsy hamoaka zavatra toy zany. Niezaka nampianatra an'izao toy zao anio izy ireo, niezaka nanao rafitra teo amin'io izy ireo, niezahany avokoa io fomba rehetra hitan'io, hanao an'io rehetra mety vitan'io, nefa natao ankilany ny zavatra manandanja indrindra. Tsy maintsy ateraka ao amin'izany ianareo. Andriamanitra ny mahatonga anareo arak'izay maizy anareo. Zany mihitsy fa tsy hoe no ianareo tsy nanao an'izao intsony. Eny ry nazariana ilainareo ny tsy manao peratra, tsy mahazo manao famataranandro ianareo, ary ilainareo ny manana zavatra toy zao zao. Ny tananareo tsy maintsy manana tananakanjo lava be hatreto, ny zipinareo tsy maintsy toy zao ny lavany, ary ny lehilahy tsy mahazo mikambana amin'izay vondrona, ary tsy mety hanao batisanareo izy raha tsy ekenareo zany. Eny ary indro fahatonga eny katolika ary manana ny azy izy ireo, dia indro fahatonga eny metodista manana ny azy izy ireo. Samy manana ny fenitra andrefesany tsy rara ihany. Raha tsy arahanareo tsara zany dia vitany aminareo, hitanareo. Fa avy eo zao anefa ny tena izy hoe tsy misy zavatra etoka ety an-tanako, mifikitra eo amin'ny azo fijalianao fotsiny Andriamanitro ny bridany izy noratrainy ny lavonjy. Manatona amin'ny fanetreteny indrindra Kristy eo, miaika aho fa tsinitsinina ary tsy misy tsara amiko. Ekeo Andriamanitro.
dia eken'Andriamanitra ianareo. Eny mety tsy mahalala ny abidianareo akory ianareo, mety tsy ianareo avahana akory ny kafe sy ny voamaina vaky, mety mahafantatra tsy mahafantatra ny ambony amin'ny ambany ny tanana akavia amin'ny akavanana, tsy manova zavatra zay tsy fahalalànareo, zavatra tokana tsy maintsy fantarinareo. Dia zao Jesosy Kristy no naka ny toeranareo mpanota, dia rasinareo ny toeranareo mba hijoro ao amin'ny fahamarinana, miaika isan'andro ny fahasoanareo ary ty azy amin'ny fonareo rehetra. Ka ny antony manosika anareo rehetra dia ny aminy, dia ho any an-danitra ianareo, zay ihany amin'io, satria ilay fiainana atao amin'ny Kristy no tokony ao anatinareo, raha tsy zany dia very ianareo. Aloha kely ny amaranana, tsalonareo ve lay fanekena tsy misy fepetra nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama? Inona nataony tamin'io arivo io rehefa nilaza Andriamanitra hoe avela ho ahita, rehefa nilaza Abrahama hoe avela ho ahita ny fomba anaovanao an'io, ny toko 4:10 ataoko fa zany io ao amin'ny Genesis. Avela ho ahita ny fomba anaovanao an'io, hoy izy avy eto ry Abrahama. Dia nanala, dia nakany Abrahama teo izy ka nanao hoe andeha hitondray ondrilahy ary hitondray osy vavy ary hitondray omby vavy kely, fa tiako akarinao eto zany ary atao fanatitra. Dia lasa Abrahama ondry amanosy ny zanak'ondry na ny omby vavy, dia novonoana izy ireo samy fanalitra madio avokoa zany ary nosasahandroa izy ireo dia novelariny teo. Dia lasa izy ary nakadimona roa ary napetrany teo zany. Avy eo Abrahama dia niambina an'ireo vorona ireo mba tsy hikasika an'io teo ampiandrasana ny avian'Andriamanitra. Ankehitriny tompo indreo ny fanatitra, ahoana no anaovanao an'izao? Tsy fantatro zay fomba amonjenao ny olona nefa mifanohitra amin'ny sitrapony tenany. Tsy haiko ny fomba anaovanao an'io, fomba ahoana no ahavitanao an'izany tompo? Hoy ny tompo, eny jereo ry Abrahama, mpaminany ianao sady ara-panahy, ka ho azonao zay ho resahako eto. Eny ary tompo, tia hita, eny somary manome sary an-tsaina. Koa ry Abrahama, miakary eto ianao ankehitriny ary mipetraha eo ka ambeno analavitra reny vorona reny. Koa dia noroahany ala avokoa ireo vorona ireo mandrapatoka ny fotoana efa ileteany masoandro ary tampotampoka teo nidina Andriamanitra. Rehefa nidina izy indro Abrahama fa nanomboka sondritory, hoy Andriamanitra ry Abrahama, ataoko sondritory ianao. Koa enory sakaiza legalista. Hitanareo fa nesoron'Andriamanitra teo amin'ny sehatra tanteraka Abrahama ka tsy nisy nidirany tamin'io mihitsy. Ary zay ny fomba nahazony anareo. Hoy ianareo, nitady an'Andriamanitra, tsy nitady ianareo. Andriamanitra no nitady anareo. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao miraiko izy aloha. Hitanareo, Andriamanitra mitady anareo io, fa tsy anareo no mitady an'Andriamanitra. Tsy anareo no nanao an'io, efa ratsy ny toetrareo. Kisoa ianareo, tsy misy anareo afa-tsy zany. Nivelona tao anaty trano kisoa fotsiny ianareo, zay ihany mba fantatrareo. Zay no tianareo, misotro tao ka mandoto tena etseroa mampiaraka amin'ny vadiny namany ka manao an'io ratsy rehetra mety vitanareo io. Zay no heverina ho tsara. Rahalahy, mahafinaritra ny fiainanay, heverinareo ho tsara zany, nefa mandodona ny fonareo Andriamanitra. Zay no manovo, tsy anareo no mandodona n'Andriamanitra fa Andriamanitra no mandodona anareo. Tsy Adama mihitsy nandodona ny fon'Andriamanitra fa Andriamanitra nandodona ny fony Adama. Ary zanaky Adama ianareo, mariny zany. Talohany nahafahany Adama ho zanak'Andriamanitra indray, dia nilain'Andriamanitra nododonina ny fony. Alohany hafahanareo ho tonga zanak'Andriamanitra, ilain'Andriamanitra ny mandodona ny fonareo. Dia tafatory Abrahama, ary rehefa tafatory izy dia inona ny zavatra voalohany hitany? Nisy aizina matsiravina mampitebiteby mahatahotra. Fahafatesany zany zay tonga teo amin'ny taranak'olombelona rehetra. Avy eo dia nijery lavidavitra kely noho zany izy ka nahita fatana amin'ny voatsetroka. Alohany hafahana mahita setroka tsy maintsy misy hafa eo, ka zay no antony inoko fa ny elo dia toerana mirehatra. Eny ary nasehony hoe nizotra ho amin'ny fahafatesany sika rehetra, ary tokony hakany amin'ny elo avokoa no sika mpanota. Eny nefa akoatr'izany nahita hazavana kely fotsy izy. Ary io hazavana kely fotsy io, inona moa ny hazavana? Inona moa io hazavana fotsy io? Io andriafo io lay nandeha teo anoloan'ny zanak'Israely, lay andriafo niaona tamin'ny Paoly teny amin'ny lalana ho any Damaskosy, lay andriafo namoaka ny Petera tao an-tranomaizina, lay andriafo eto zao arivo zao. Lay Andriamanitra mandrak'izay tsy misy fetra, izy tenany no nandalo teo anelanelan'ireo fanalitra ny sasan'ireo. La nivezivezy teo amin'ny tsiraray. Zao ny fomba anaovako azy ry Abrahama. Jereo dia zay efa ataoko. Anao fanekena eto ary anao fianianana fa nolay taranaka anangana mpanalalana iray anao fanekena ny fahafatesana ary hoe loko ny fahafatesana ao amin'ny nofo satria za tenako mihitsy no tonga andray an'io. Ry Abrahama, ozy amin'ny alalan'ny taranakao ry Abrahama no iaviko ho ray ny tany rehetra ianao no lay taranakao. Ary tsy anao ihany na aminao ihany no anaovako an'izao teny fikasana zao fa ny taranakao any marina. Efa fantany zay ho isan'io, tsy hoe izy ireo fa zay ataoko. Zany ho anao an'io ry Abrahama. Natoky any Adama nefa niravaniny azy ary samy nandravany azy ny rehetra, fa anao an'izao amin'ny tenako kosa ary mianina amin'ny tenako fahitandriny zany. Amen, amen, amen. Inona no ataontsika rehefa manao fanekena? Hoia ralany vilona, eny zay leo kely vetivety zao. Hoia ralany vilona, ambara amiko ny atao. Raha tianao ny tory mandrapatonga andra-pitso hariva, ny ampitsony koa hatramin'ny alarobia hariva, dia tory manomboka ny alarobia hariva hatramin'ny lahady.
manaka zany fandarana zany ve nao eny tompoko izao ny fomba fanaovantsika anio mpeontanako ry akamo zay de vita zany ny fanekena atao eto Amerika zany ny fomba fanaovantsika fanekena eto ahoana ny fanaovan'izy ireo fanekena any Japon ny ataontsika de hoe ianao manaova an'izao fa izanao an'izao maka sira kely amin'ny tanana sika noho ny sira miaro tsy olo maka sira sika dia atsipika eo amin'ny ralaniville zany ary ralaniville maka sira dia atsipiny eo amiko zany io ny fanekena mamatro ahoana ny nanaovany David Livingstone na fanekena tamin'ny afrikana mainty hoditra idirany teo amin'ny taniny nandenakeo amin'ilay chef izy mba ahafahany mamakivaky eo hitoriny filazantsara sy anaovany asa de nakavera fisotroana divay izy ireo eto de ny fanekena atao any Afrika mainty hoditra nisy vera fisotroana divay teo amin'izy ireo ary tantahan'ilay chef mainty hoditra ny lalandrany ararany eo amin'ny very io lay raha mitete ary tatahany David Livingstone na lalandrany de nararany tao anatin'le vera fisotroana divay nafangaro ary zany sotrony Livingstone na ny atsasany ary le chefny mainty hoditra ny sotro ny atsasany aveo ny fanomezany izy ireo tamin'ilay chefny mainty hoditra o David Livingstone inona ny takinao amiko iny akanjo fotsy ivelany ataonao iny de nesony Livingstone ny akanjony ivelany ary nomeny an'ilay chefny mainty hoditra ozy inona ny takinao ozy inlefina masina iny an-tananao iny satria fantany fa afaka hiditra eny miaraka amin'izany izy ka de nalay ny lefiny io ary lasa prala izy ireo satria efa nanao fanekena ary efa nakena izy de nisy fokonitsangana ivoaka mono azy de nasandra ny avy ilefina masina io ary rehefa natao zany de njeny izy ireo ary laza hoe tsy afaka ikasika ny olona io sika nahoana raha laha tamin'ny fanekena izy na de fotsy azy na de tsy mbola hitatsika azy izy hatrizay tsy nalala ny tena no mainty izy ireo mandrapahitany azy tsy mbola nahitantò zany izy ireo teo aloha fa raha laha tamin'ny fanekena izy io eny an-tanany lefony chefo endrika mahafinaritra toy inona ny amin'ny zao mandro zao ny amin'ny fisotroana ny rano fanekeny Jesosy tompo miaraka amin'ny hery ny fanemasina eo amintsika mandroso amin'ny anaran'i Jesosy sika ary ireo famantaran'ireo no naraka zay tafiditra ho isany lefina masin'ilay chef io hitanareo ary veny amin'io de ny fanekena ahoana nanaovan'izy ireo an'io tamin'ny andro ny tatsinanana ny fanao fianiarana izy ireo nisy biby ny vonoiny no sasahany roa zany de nijoro teo anelanelana izy ireo rola reo no nijoro teo anelanelana io de ilay biby ny sasahany ary nisy fanekena ny faritan'izy ireo raha diso amin'ny fitandremana an'izao raha diso amin'ny fanaovana an'izao an'izao na izato de aoka ho tahaka zao biby maty zao aoka ho tahaka zao biby maty zao ary efa ataon'izy ireo zany de raisin'izy ireo io fanekena io ary mijoro eo anelanelana io izy ireo manao fianiarana ka mianina fanao azy zany de no vitin'izy ireo le taratasy samy mandrofitra de natolony an'ilay olona iray zany ary le ray nahazo milany ifanena izy ireo ndray andro any ary avela ho fatin'ny fahafatesana izy ireo raha diso amin'ny fitandremana n'io fianiarana io ho tahaka an'ireo biby maty reo eny ary hitanareo ve reo biby telo reo fahatanterahany zany lay zanak'ondry ny osy de reo fanaritra telo tanteraka inona moa zanak'ondry inona moa domona fa inona ny dikan'ireo domona roa ny domona roa de natao fanaritra ho an'ny famonjena sy ny fanasitranana tao amin'ny zay tafiditra tao amin'io hitanareo natao samihafa lay fanavotana fa ny fanasitranana no nitoy tonony teo ihany ary nitoto zany ihany koa ny famonjena reo domona roa tsy ny sasahany de midika fa naneo n'izy roa izy ireo famonjena no dikapaka tamin'ny nasitranana atsika torotorona no nienitsika izy dikapaka tamin'ny nasitranana atsika napetraka teny amin'ny sisiny izy ireo ary tsy ny sasahany fa le fanekena kosa ny ampahany tamin'ilay biby ny telo tamin'izany de nozarana roa hitanareo aveo rehefa nataon'izy ireo zany de nitriariny ary nataony ny fanekena jereo zavatra nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama eo Calvary mifandraiky amin'ilay tarana akao zao avy aminao no avian'ny Isaka avy amin'ny Isaka no avian'ny zao Jakob avy amin'ny Jakob no avian'ny Josefa avy amin'ny Josefa nytony anidina hatrany any reo tonga taty aoriana mandrapatonga ny farany tamin'io taranaka marina io ny notizany hatrany any ny eto tamin'ny filazana fa nitompotsika de nivoaka avy amin'ny firenena zay tsy nalala Mosesy sady tsy niresaka an'io akory izy nivoaka tamin'ny fisoronana avy tamin'ny fokony Joda ny seho tompotsika tsy nivoaka avy amin'ny Levi satria legalista momba ny nofo izy ireo fa nivoaka avy amin'ny Joda ny tompotsika voninahitra izay ary lay izy teo nanaovana ny teny fikasana ino tsara zao raha mamara asika fa teo Calvary nidin'Andriamanitra ary naka ny vatan'ny zanany tao amin'izay ny velomany de nitiatiariny zany teo Calvary latsaka ny rano torotoro izy naratra ary nitsofoka teo ny lefina ka nalatritra azy de nipiritsaka ny rano ary izy raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko nanondrika ny lohany izy de niofitrofotra ny tany nazava ny tselatra nikotrika ny kotrokorana teo mpanoratana ny fanekeny mandrakizay Andriamanitra
dia nalainy avy tao am-pasana ilay vatany efa maty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakariny ho any an-danitra zany ary napetrany eo tony ny mpisorona be ho tony ny fahatsiarovana mipetraka eo tanteraka mandrakizay ary nalefa n'ilay fanahy notriariny niala tamin'io vatany io iverina eo fiangonana ka ilainy io fiangonana io nianana fanara ihany tamin'ilay nisy tao amin'io vatany io raha tsy zany dia tsy fanitsy amin'io zany amin'ny fitsanganana tsy maintsy mifanaraka tanteraka ireo tapany reo ary io fiangonana io raha tsy tena hoe mifanaraka tsara amin'ilay fanahy atao amin'i Kristy dia tsy ho ao amin'ny fampakarana mihitsy ianareo zay ary le fanekena mandrakizay ry rahalahy ka tsy ao fantatry zany ianareo mihitsy inona ny misy amponareo tiavony tompo manana antoka tsara fa voavonjy ianareo azasany anandrakandrana eo amin'io miloka ianareo ianareo sika vahoaka amerikana dia tia miloka nefa dia aza milokaloka eo amin'io manana antoka fa ara-dalàna ny tenanareo tsy noho ianareo nikambana tamin'ny fiangonana fa noho ianareo tena nateraka indray ka tonga teo aminareo Kristy tao amin'ny maizy ny fanyamasy eny ho fanampiny fotsiny ihany raha eto ampamaranana tokony faly toininy sika raha mahita fa lay fanahy ihany zay tao amin'i Jesosy Kristy no eto anivontsika mihitsy ka manao an'ireo zavatra nataony fonisy teto an-tany tokony faly toininy sika andesika hivavaka ankehitriny raha manondrika alohantsika tompo andro lehibe ny teto na izany aza matsapa tony tsapako foana dia ny tsy fahombiazako tsy vitako ny maneho an'izany araka ny tokony ho izy tompo mangataka ny amelanao ny fietsiko adaladala ifonako eo anatrianao ny fahotako ary mangataka famindrapoa amin'ny fahalalana fa misy mpisorona be mijoro eo tanakavanan'Andriamanitra any ao an-danitra zay tsy natao araka ny fanaony arony hoe araka ny lalàna sy ny legalista sy ny sisa nefa napetraka eo izy noho ny fahasoavan'Andriamanitra zay nijery ny zavatra ho avy taloha nandrenana zao tontolo zao ka nahita teto amin'izao tontolo zao ary maty noho ny fahotako izy mba hitondra iverinao ny fanjakan'Andriamanitra misaotranao raha eo ny amin'io zao no antony io fana zay manjaka ankehitriny ao amin'ny vahoakanao io dia mandrakizay tahaka an'Andriamanitra mandrakizay omeko azy ireo ny fiainana mandrakizay fiainana lava fiainana maharitra ka tsy very mihitsy izy ireo raha ny amin'ny fitsarana tsy hoe mihitsy izy ireo efa nandalo fitsarana izy ireo ary mizotra ho amin'ny voninahitra fa raha ravanty trano lay etỳ an-tany ity dia misy anankiray efa miandry antsika any zay atongavantsika misaotranao ny amin'izany tompo mivavaka ho ankehitriny raha misy anankiray eto animo hariva ka mbola tsy nisotro ny tena rano ny fanekena ka tsy malala ny dikan'izany tsy malala ny atao hoe nateraka indray ny manana fiombonana marina amin'ny Kristy ao am-pony izy ireo ao am-pony andray azy ane izy ireo amin'izao fotoana izao raha indro fa miandry zahay zay nomenan'io anjara manokany io ary amin'io andro io angatanay ny onaneo ny filazantsara araka ilay tena azavana angatanay amin'ny anarany Kristy zany raha mbola miondrika isika misy olona veto dia hanandratra ny tanany amin'ny Kristy ataovy hoe ry Kristin'Andriamanitra mamindra foanto aoka na dia mpanomponao tsy masoa aza andray ny fanyamasina tapoko ary omeo any toky sy ny fitiavana zay tena ilaiko raha tsy anananareo zany sitrakareo fotsiny ve nanangana ny tananareo anao hoe tompo famantarana zao fa maniry an'izany anangana ny tananareo ve nareo Andriamanitra hitanao hoe tsy orina ramatoa Andriamanitra hitanao hoe tsy ramose hitanao hoe tsy izy ramose ombanao any Andriamanitra mahafinaritra zany ry lehilahy tsy orindry Andriamanitra hitanao rahalahy raha misy olo-kafa alohany amaranantsika eto iandry kely any sika Andriamanitra hitanao hoe tsy orina ry anaka misy olo-kafa maniry ankehitriny maniry atompoandriamanitra ianao malala ny foko ianao malala ny ato an-tsaiko ianao ny fanan'Andriamanitra dia velona sy maranitra no sabatra roa lela ka manindro natramin'ny fampisarana ny tsoka amin'ny taolana ary mahay mamantatra ny fisainan'ny fo eritrereto zany fatany ny tena fisainanareo ny fikasanareo sitrakareo ve ny anangana ny tananareo anao hoe mamindrafo amiko Andriamanitra amin'izao fotoana izao tiako fantatrao fa fantatro fa diso ny tenako ary tsapako zany nefa tiako no mahitsy eny ary raha miazona alohantsika miondrika ihany sika mivavaha ankehitriny mantiny tena kely fotsiny tsy tiantsika nikoropaka eo amin'izany ry vatolampy fahagola ny sokafana oa avelao aho anafina ny tenako ao aminao aoka ny rano sy ny raha avy amin'ny lany voanao voaratra hoan'ny ota ka hoindro fanafody indro eny ny anina teo amin'izany izy mba ho zavatra roa tsy miova amonjy ahy amin'ny fahatezerana
sy anadio aho raha misintonao tompo omeo anay am'izao fotoana zao ny ahafantatra fa zao fofinainay ivelomanay zao de mielona sy fantatray hoe firy sisany anananay any amin'ny avy miankina amin'ny fahendrenao lehibe zany rehetra zany ianao no mandahatra zany mamindra fo aminay ary hoan'ireo zay nanangatanana tompo de tsy ilaina ny anonana azy ireo fantatrao ny tsiraray aminy saingy atolotro azy ireo fotsiny zao vavaka fanelanelana an'izao mangataka ao ny anesoranao ny fanamelonoana ampony izy ireo ary aoko izy ireo anatona amin'ny fahasahina am'izao fotoana zao eo amin'ny sizafiandrianana amindra mpasahina eo amin'ny sizafiandrianan'andriamanitra itaka ny tompontsoa ny melona andriamaniny azy ianao no natonga azy ireo nanangatana tsy vitany ianao zany tamin'ny tenany angatahako andriamanitra o ny anekenao an'izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny tenako ao aminao eny de rao fotsiny izy ankehitriny avelao ny rano sy ny ola avy amin'ny lano voanao voaratra ka ny korina ho an'ny ota ka ho fanafody indroeny amonjy ahy amin'ny fahatezerana sy anadio ahy firy ny tena mahazo aina tsara ankehitriny atsangany ny tananareo atao hoe deraina ny tompo mahafinaritra izy misy toerana eo amin'ny loharano fantatrao hoe zany ranabavy jerty andehary firy ny tian'io irio ankehitriny isy fanaovana batisa eto afaka fotoana foy anao batisa azy ireo venao eny ary toerana misy toerana ho anao eo amin'ny loharano toerana eny ary reo zay efa atao batisa ny lehilahy aketsy amin'ny rihevitry ny vehivavy amin'ny ry anankiray ry eny ary reo zay mila atao batisa amin'ny anaran'ny tompontsika soa tsara ho anao misy toerana ho anao eo amin'ny loharano tsara tamiko tokoa andriamanitra misy toerana ho anao eo amin'ny loharano isika rehetra reto toerana misy toerana ho anao eo amin'ny loharano toerana misy toerana ao amin'ny loharano ho anao tiako mira fahiny io ary nareo misy toerana ho anao eo amin'ny loharano misy toerana maro misy toerana ao amin'ny loharano eny raha mbola nakao ny olona mba hiomana anao batisa de misy tiako azavaina amin'ny mpanatrika angataka ny diakona sasany raha mandreany ao amin'ny efitra ravony izy ireo tetongava ary lazao ary zay no ahafahanay mamindra ny micro tianay ahitan'io ianareo rehetra tokony 10 minitra eo ny faharetany de ho ravana ny fivoriana ankehitriny tia mahakely avy amin'ny soratra masina ho anareo tiako vakina avy ao amin'ny bokin'ny asa zany ary tiako ny anomboka amin'ny 12 eo amin'ny asa toko 2 eny tiako tsikaritra ny toko 4 amin'ny masidalio nany masidamatio ataoko fa zay ny amin'ny Jesosy avy teny atendroboditra izy ireo ozy tamin'ny mpianany ataony olona hoiza moa alay zanak'olona ary ony sasany taminy ianao no Eli ary ny sasany laza fa ianao lay mpaminany ary ny sasany laza fa ianao no lay zao zato ozy fa ianareo kosa manao ao izy de ro petera ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona zany ve o Jesosy sabatra ianao ry Simona Barzona fa tsy nofa mandrano nanambary zany taminao tsy ny anaranao tany amin'ny seminera mihitsy zany tsy olona mihitsy ny anaranao azany voalaza hoe fa niraiko zay any an-danitra ny nanambary zany taminao ary lazaiko fa ianao ny petera eo ambony vatolampy io no ahoriko ny fiangonako ny vavadiny elo tsy haresy azy ary omeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra tsy zany ve ary na inona va nareo ety an-tany de ho vaako any an-danitra zay fehezinareo ety an-tany de ho feheziko any an-danitra zany ve ny tena tiany ambara tsy olona zany izy raha tsy zay
eny raha miodina ihany fotoana eny petera no nanana ny fanalahidi ny fanjakana eny ianareo vahoaka katolika mety eritreritra zao ianareo de lay filazanareo hoe ny fiangonana katolika de niorona teo petera eny ary ho hitantsika eo zany manana ny fanalahidy izy reo hoe mbola manana ny fanalahidy ny fiangonana katolika e andeha ary jerena ny nataony petera tam'ilay fanalahidy de ho hitantsika eo hoy ny baiboly tamy petera sy ireo apôstôly 6 mandehany any am'izao tontolo zao na elikiza no avelanareo de voavely zany na elikiza kosa ny tsy avelanareo de tsy voavely zany zany mety azoko lazay zao mba misy olona mety tsy mahazo nytiako ambara ho jesosy tam'ireo apôstôly na fahotan'izana iza no avelanareo de avela koa zany ary na fahotan'izana iza no tsy avelanareo ka azononareo hiapanga azy de azonika hiapanga azy koa zany voalazany jesosy jereo ny fiankinany fiangonana katolika am'zany nefa aoka ho hitantsika eto ny fomba nanaovan'izy ireo anio aveo raha hitantsika ny fomba nanaovan'izy ireo anio de toy zany ny tokony hanaovantsika azy ko andeha jerena tamin'ny andro pentekoste zany notokanana ny fiangonana teo tao amin'ny efitra ambony izy rehetra nivoaka fitao reo lehilahy reo niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nahoana ny fiteny tsy fantatra rehetra tety ambany lanitra de naseho teo nisy anglisy ihany koa teo ny fiteny rehetra ety ambany lanitra de zay nitenenana tamin'io andro io de mitoety ihany ka manome fiteny maro ary toy inona ny nataony kretoa sy ny vahiny de reo prozelita fitao roma sy ny araby sy reo fiteny tsy fantatra rehetra zay nanandratra eny tsy hoe niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tsy nisy nalala izy reo niteny tamin'ny fiteny tsy fantatry ny olona izy reo tsy hoe fiteny tsy nisy nalala fa fiteny zay azony tsirairay ny mpanota ny tsimbina de afaka nandre tsara ny voalazany ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy zay na be atsika ankehitriny jereo eny tonga ary ny fantaniana eny nanibaziba ny afy ny andininy faharoambefolo eny ary de talanjony izy rehetra ka ny anahana sady nyresaka hoe ahoana ny tokony ho hevitra zany fa ny sasany nanibazimba ka nanao hoe leo divay mamy reo no zibazimbany izy reo satria ahoana nataon'izy reo ny vembena toy ny olona mamy izy reo toy ny olona mamy ny resaka tsy nalala akory zay nolazainy nefa nitory tamin'ny fiangonana tamin'ny fiteny zay tsy fantany akory kanefa nahazo ny mpanatrika hitanareo eny ary ny sasany nanao hoe le divay mamy reo jereo aneny fietsiny e ny sasany nanibazimba nanao hoe leony ireo fampetera tandremo tsara ranga ianao ny manana ny fanalahidy fa nitsanga ny petera sy ny raiky ambin'ny folo lahy de nanandra-peo izy ka nanao tamin'ny hoe eny tsaro fa ny eto de ny fanokanana voalohan'ny fiangonana ry lehilahy eto jodisy ianareo zay rehetra monina eto jerosalema aoko fantatrareo zao ka ino ny teniko tsy mamoaraky ny efitrareo tsy akory reo fa voaora fatelo ihany zao ny andro tsy mbola nisy barany sokatra akory tam'zany hitanareo fa zao lay nampilazaina ny joelona mpaminany hoe amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary lahy ianitrareo amin'ny nofy ary ny mpanompoko nalana vavy de andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany de aminany izy ary anisy fagagany eny amin'ny lanitra ambony azy famantarana amin'ny tany ambany eny petera no mitory teny eto de la inanana ny fanalahidy raha afo zavony setroka ny masoandro ampidina ho aizy na ny vonana ho raha alohan'ny atongava ny andro ny tompo de la isady lehibe no malaza ary nazovo ny antso ny anaran'ny tompo de hovonjeny ry lehilahy Israely miaino zao teny zao Jesosy avy any Nazareta lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fagagana ary ny famantarana zay nampanaovan'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny fantatrareo ihany fanakanana toy inony zany teo aminy fanalahidy ianareo tsara aoka izy efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo zay an'ilay izy fomba ahoana loatra ny nanolorana azy satria efa nanendry an'io raha teo araka zany Andriamanitra hitanareo ny fahalalàn'Andriamanitra mialoha kely fotsiny sisy teneny izy ireo mba hiandry kely vetivety mandra-pamaranako soratra masina de nomboanareo sy ny vononareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalany fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanantenany fahafatesana satria tsy raitra ny zany mahazonona izy fa Davida nilaza hoe nijery ny tompo teo anatrehako mandrakariva eo akavanako izy mba tsy hangozozo de zany ny faliny foko sy ny ravoravony lelako ny nofo koa hitoetra amin'ny fanantenana fa tsy fonao ho any amin'ny fiainatsita ny haiko ary tsy hamelany ray masonao ho tratry ny loha ianao nampafantatra ny lalanainy ianao ampifaly ahy indrindra amin'ny tavanao ry lehilahy sy rahalahy aoka mba ilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarka efa maty izy ka nalevina koa ary ny fasany eto amintsika androany ary noho izy mpaminany ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana vaoviny tory anio fa zay ateraky ny kibony no araka nofo
no anagana ny Kristy mba hipetraka eo ambony seza fiandrianany. Zany mihitsy ilay voantoriko nitorotoro zany koa Petera. Koa raha nahita raha teo izy, nahita ny raha teo ny mpaminany, de nilaza ny fitsanganany Kristy fa tsy nafu ho any amin'ny fiainatsity izy ary nofony sy tratry ny loha. Zany Jesosy zany de efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany zay rehetra, ary rehefa nasandratra ka eo an-tanana ankavanana no izy eo an-tanana ankavanana nasandratra ao an-danitra ary nandray tamin'ray ny fany masina zay nokasainy, de efa napilatsaka zao hitanareo sy renareo zao izy fa tsy Davida niakatra tany an-danitra lay mpaminany, fa ozy ny tompony laza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitera-tombotrao. Koa eno zao aoko fantatry ny taranak'Israely rehetra marimariny fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny de efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Tokony efa hampilamina raharaha zany sa tsy zany? Ary nandre zany ny olona reo mpanoto reo de voatsindrina tampony ka nanao tamin'ny Petera ry lehilahy, Petera sy ny apôstôly namany hoe ry lehilahy sy rahalahy, inona no ataonay? Eny ary zao ary lay izy, inona ny nananany? Ny fanalahidy. Ny fanalahidy ny fanjakana. Aiza ary lay fanjakana ao anatinareo zany, tsy zany ve ny fanamasina ny fanjakan'Andriamanitra? Fantatsika zany teraka amin'ilay fanjakana sika olona sy mponinao. Jereo nanana fanalahidy teny ambalana izy, inona nataonao am'zany? Teto ny fotoana voalohany sokafany varavarana. Eny napetraka teo amin'ilay mpitoro teny ny fanontaniana, sambany zany teo de ilay nanana ny fanalahidy. Inoko fa raha ozy mijoroa amin'ny lohanao de fo zay ny tena izy. Na inona fehezinao ety ambony tany de ho feheziko any an-danitra. Zay ary na inona lazainao de lasa toy zany koa eny aminao ny fanalahidy. Eny ary natsofony teo ambaravarana ny fanalahidy. Inona nataonao ry lehilahy sy rahalahy, inona nataonay? Ary nandre zany ny olona de voatsindrina tampony ka nanao ry lehilahy sy rahalahy o Petera tamin'ny mibebary ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary anareo andray ny fanomezana de ny fanemasina. Fa ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo ary ho any zay rehetra lavitra na iza tsy ny tompo Andriamantsika anatona azy. Ny orona ho mandrakizay zany. Tsy misy olona mihitsy na oviana ka afaka nohitra an'io na ahoana na ahoana. Ny fiangonana katolika de tonga teo ka raha tokony asitrika de namafy izy ireo. Raha tokony hampiasa ny anaran'i Jesosy de noraisiny hoe ray zanaka ary fanemasina. Tsy mbola nisy nampianatra zany ny baiboly. Ny olona tsiraray hatramin'ny fotoana io de natao batisa nasitrika tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary nisy sasany nasitriky John nampanao batisa lay nanao batisa Jesosy nefa nilasa tamin'izy ireo Paul fa tsy afaka ndray fanemasina izy ireo am'zany. Ny ilain'izy ireo teo niverina ary atao batisa indray mandeha indray talohany nafahany nazo ny fanemasina. Firy ny malala fa soratra masina zany asa toko fa 7 zay ary le izy satria ny fanjakan'ny lanitra de mikatona tanteraka ho an'izay fomba hafa noho ny fianianana nataon'i Jesosy ny am'izay natao ho tena izy ao an-danitra. Mibebary ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary anareo andray ny fanomezana de ny fanemasina satria ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsy ny tompo Andriamantsika anatona azy. Amen. Andesika ivavaka Andriamanitra ray eo anio arivo 700 mba irivo fotoana mahery zay ny lasa nefa mbola mitaraina amin'Andriamanitra ihany ny fony olona zay mahitsy sy tsotra toy ny zaza zay mitaraina ronono avy amin'ny nondreniny. Tianao zay tompo tsy vitanay ny velona raha tsy eo ianao. Toy zay lazainy Davida hoe mangeta hitanao ny fanahiko tahaka ny dera maniry ny rano an'ony. Tsy maintsy mahazo an'io zay na ho faty. Koa raha eo efa navadibadika ny soratra masina tetsidero. Tsy hoe te hiavaka fa noho ny fahitanay an'ireo seminaire reo zay nampianarina teolojia ankehitrindreo ka nampianatra araka ny didin'olombelona fa tsy didin'Andriamanitra. No zany tompo tsy hoe manao tsinitsina an'ireny olona ireny zay fa reo zavatra ampianarin'ireo no ataonay tsinitsina. No zany tompo mangataka zay ny ahatonga azy ireo ho rahalahinay. Mangataka zay ny amelanao azy ireo ny amin'ny fahatsony ary mivavaka zay ny aviny eo amin'ny soratra masina amaky zany tsy hoe araka ny fomba fampianaran'ny seminaire sasany azy fa araka ny fomba nandroatan'Andriamanitra azy. Mivavaka zay Andriamanitra hoe eny ny am'ireo nanaiky roso anio ariva ho amin'ny batisany rano raha indro ny pastoranay mahery fo fa tonga avy eto amin'ny tipolopetry ty amin'ny fitorinany filazantsara de zao filazantsara zao ihany avakeo amin'ny tompo fanaovana batisa mba handevona azy ireo de keo tompo ny andraisany tsiraray amin'izy ireo ny fanemasina satria nanome ny teny fikasana ianao hoe ianareo andray ny fanemasina. Engany eny fanan'Andriamanitra ka iandro ambony rano mba handray andreo zay nanaiky anio ariva satria ankininay eo an-tananao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.